Karakory jiaby atsika manerana ny Madagasikara tafiditra indray ato agnatin'ny miara-manonja atsika jiaby manano akory aly atsika ny amin'ny faritra jiaby izay manaraka ny ity fandaharana ity moa isan'andro ny any dia hiavaka kely ny fandaharana satria ankoatran'ireo mpanday famakafakankevitra izay efa hitantsika mahazatra eto amin'ny fandaharana miara-manonja dia isy ihany koa ny vahiny boaka amin'ny faritra hafa ankoatra ny efa hitantsika jiaby ireny anisan'izany ohatra i Pilaza Jore izay boaka amin'ny faritra Atsinanana fa ho avy eto ihany koa i Rasoa miara-manana Ertina na aintsika jiaby amin'ny hoe Zarefa izay boaka amin'ny faritra Fianarantsoa dia ireo mpitondra ny famakafakana araka ny mahazatra ihany koa hoentintsika eto jiaby izany ny député Fidèle Razarapierre moa no ampidiritsika voalohany tsy afaka manatrika eto amin'ny studio izy fa any ivelany ihany amin'izao andeha omentsika anazy avy hatrany ny fitenenana. Efa ao ve ny solombavambahoaka député Fidèle Razarapierre raha toa ka efa ao ianao dia afaka miditra avy hatrany satria efa omenanao ny fitenenana boaka amin'ny studio ny miara-manonja atika. Za maheno fa tsy tafiditra antenne. Efa tafiditra amin'ny antenne anao solombavambahoaka Fidèle Razarapierre afaka miditra avy hatrany mitondra ny famakafakana sy ny vaovao tsara ho fantatra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana miara-manonja amin'ny ity niany ity. Ya, makasitraka manome ny fitenenana miarahaba antsika rehetra izay manaraka nyty miara-manonja ity satria aty amin'ny faritany dia misy fahatarana kely lay fianona n'ilay retour izay na tonga kely n'ilay karazana ohatran'ny tsy fankazahoantsika teo fa elana tsiny be da be amin'izay. Za zany zao aty amin'ny faritany no miaino ny miara-manonja dia maheno tsara mivantana ny miara-manonja miainga avy any aminareo any Antananarivo ary mazava tsara ny fanarahana ny fandaharana. Ny zavatra horesahako eto ampanomboana ny fandaharana zany dia fandaminana mikasika ilay fitsangatsanganana izay ataontsika. Mikasika ny toerana moa zany tena be mpanontany zany aty amintsika mpikarakara hoe aiza lay toerana anaovana azy. Zahay dia amin'ny fotoana farany voanome anareo an'ilay hoe aiza ny toerana andehanantsika mitsangatsangana fa dia banja malalaka be zany anaovantsika azy dia io zany manana safidy be da be zany zay mpikarakara ao anatin'izany ny any amin'ny faritra Atsimondrano, ny any amin'ny faritra Avaradrano, ny faritra Morondrano, ny Ampovoandrano, ny Ambodidratrimo manana safidy be da be zay e. Noho izany dia ao anatin'ilay ataontsika hoe fisafidianana an'ireo toeranareo zany tsika amin'izao fotoana izao dia ho presizenay aminareo zay eo amin'ny fotoana farany zany voatapaka hoe entintsika manao azy satria tsy maintsy tsinjovina ao anatin'izany ny ahafahantsika mametraka n'ilay ataontsika hoe fahalalan'ny toerana mila midadasika tsara zany le izy hitezantsika ny amena ara-pahasalamana sy ny resaka rano izay tsy maintsy hoe anasantsika tanana sy ohatran'izany apetraka daholo zany ao anaty fikarakarana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao ary anao an'izay tsy apistomika an'izay fikarakarana ny fitsangatsanganana izay ho totosaintsika amin'ny fahen'ny volana febroary ho avy izao. Ny resaka badisa dia ezahanay mihitsy ny tsy atapaka ny fisian'ny badisa ety Anosy-Patrana zany andraisanareo an'izay badisa zay satria ezahana mihitsy zany le izy hoe ho ampy an'ilay filantsika ty betsaka le olona maka an'le badisa dia misy fotoana le izy ohatrany tsy naharaka kely dia efa ezahantsika le zany mba tsy ho tapatapaka mihitsy tsony ny fahafahanareo maka an'le badisa. Ho any amin'ny faritra izay manodidina Antananarivo hamonjy an'ilay tsangatsanganana ihany koa dia misy fandaminana ohatr'izao zany izay mila arahanareo amin'ny toerana misy ny MBS dia makao amin'ny MBS nareo misoratra anarana dia ny MBS indray no mandefa an'io
any Anosipatrana zany a mifandray mivantana amin'ny Cordeau Jean Claude, zay zany le izy. Na amin'ny toerana tsy misy MBS kosa indray dia mifandray mivantana amin'ny Cordeau any tiako Madagasikara Jean Claude indray nareo a, dia izy indray a ny mandamina azy. Zany hoe ny tiako resahana zany a dia izy no mandray ny anaranareo avy any amin'ny faritra manodidina zay hamonjy an'ilay fitsangatsanganana zany hoe la somary lavidavitra kely n'Antananarivo, dia izy no maka an'le badge dia mandefa an'izay any aminareo na mifanao fotoana amin'ny hanomezana an'izay a mialoha ny fahaeniny volana febroary, satria ny olona rehetra zay hamonjy an'ilay toerana anaovantsika an'ilay fitsangatsanganana zany dia tsy maintsy mitondra an'ilay badge mba hanavahana antsika amin'ny olona mety maramara saina ao anatin'ilay zavatra ataontsika izay ezahana atao ampilamina ary lanona ny mpianakavy no ezahana ifampiarabana raha teo natratra ny taona 2024. Zay zany ny fandaminana averiko indray le izy amin'ny toerana misy MBS dia misoratra anarana ao amin'ny MBS nareo. Dia le tompona raikitry ny MBS mandefa an'ilay anarana any Anosipatrana ao amin'ny Cordeau Jean Claude, dia izy no maka ny baditsareo dia efa manakisaka hoe raha ohatra zany resantsika hoe Tsiron'ny Mandidy misy olona 20 dia efa any aminy zay baditsan'ilay olona Tsiron'ny Mandidy zay, dia izy no mandefa anazy na miteny hoe zao ny fomba ifandraisana azy ahonareo an'izay badge zay. Izy zany ny tompona andraikitra amin'ny badge ho an'ny rehetra avy any amin'ny faritany ivelana Antananarivo ka manam-pandriana hamonjy an'ilay izy dia Cordeau Jean Claude sy ny MBS no mandrindra an'izay fa tsy miantso anatso zany nareo manodidina an'izay fa efa ankinina tanteraka aminy izay fikarakarana ny avy any amin'ny faritra zay, dia milamina ny mikasika an'iny. Tsindriko tsara ho an'ilay resaka autocollant izay apetrakintsika amin'ny fiara dia tsy zaraina aminareo le izy fa ilay fiara mihitsy ny tonga dia petahana an'ilay autocollant zany rehefa tonga eny Anosipatrana le fiaranareo dia tonga dia apetaka le izy dia tonga dia lasinareo zany avy eo. Ny antony tsy zarana anazy sao dia sanatria misy olona aka an'le izy fotsiny nefa rehefa avy eo amprimina any an-trano dia tsy miasa amin'ilay zavatra tiantsika ampiasana anazy zany ilay izy hoe ho an'ilay fiara handeha hamonjy ilay fitsangatsanganana dia iny no misy an'ilay autocollant zany. Mikasika ny resaka polo, itsika dia tsy manao afa-tsy polo ihany. Tsindriko tsara tsika dia tsy manao afa-tsy polo ihany no nataontsika. Ny polo zany dia amin'ny faran'ny herinandro ity zany no manomboka vitavita ilay commande rehetrarehetra zay efa hitahitanay ny isan'izay pilan'le izy zany. Alatsinainy zany tsika efa manomboka mizara ny polo ho an'izay mividy an'le izy, ka ny vidin'ny polo anankiray zany dia 12 000 ariary, 60 000 francs. 12 000 ariary 60 000 francs, zay ny vidin'ny polo anankiray. Dia ny sokajin'akanjo zany, ny refin'ny akanjo misy dia taille XL, L ary M. Ho anareo zay ivelan'ireo anankitelo reo zany dia tsy maintsy manao commande manokana nareo zany dia tsy maintsy mametraka an'izay indray zany zay commande nareo zay ao amin'ny MBS indray zany ny ametrahana an'izay commande zay. Fa misy laharana tarby zany omenanareo amin'ny alatsinainy ho anareo zay ivelan'izay commande zay, satria mety tsy ho betsaka le atao anareo zany, satria misy olona ngeza ohatra mitady 2XL izy dia mety hoe anankitelo fotsiny zay, dia zavatra manokana mihitsy zany le amboarina ho anareo. Fa raha tafiditra ao anatin'ireo sokajy ireo zany ianao hoe XL, L, M dia afaka tonga dia mividy an'le izy zany tsy misy olana eo anivon'ny MBS manomboka amin'ny latsinainy zany no anaovantsika an'le izy. Ka misy fandaminana zany mikasika an'izay fa mbola omena anareo zany io amin'ny alatsinainy ohatra zao ny fandaminantsika amin'izay resaka fividianana le polo zay, fa efa vita izy amin'izay alatsinainy zay dia misy olona miandraikitra an'le izy ao Anosipatrana ahafahanareo mahazo an'le polo. Zay ny mikasika an'le polo ho anao zany zay ivelan'ilay XL, L, M dia manao commande manokana zany no mikasika an'io, fa misy laharana tarby omena anareo anaovana an'le commande manokana. Ny any amin'ny faritra dia mbola mipetraka ihany le système antsika teo
tsy maintsy coordonnena miaraka amin'ny cordo Jean Claude ny commande n'ilay polo an'ny faritany dia arakaraka ny fandaminana anaovana an'izay zany ny azahoanareo any amin'ny faritra an'ilay polo zany zay efa anontanianareo moa zany le izy mazava angamba ny mikasika an'iny fa mbola omena anareo miandalana moa zany ny mikasika nyty resaka polo ty zany ao anatin'ilay fiarahantsika amin'ny faheniny volana febroary sy misy koa moa zany hoe tsy hoany amin'ilay faheniny volana febroary fa teanana an'le polo fotsiny izy ialako tsy ny be da be ho anareo any ampitan-dranomasina zay maniry an'le izy ihany koa fa mbola jerena mihitsy hoe ahoana ny fomba ahafahana manao an'izay fa hatreto aloha dia sarotra ny anome fahafahapo anareo ao anatin'izay satria raha anareo malala tsy misy ny sidina dia zay ny manahira fa mbola hojerena eny fa raha mahita vahaolana moa zany mikasika an'izay dia omena fanazavana ihany nareo manodidina an'izay na dia eo aza le fanirinareo ahazo an'le polo any ampitan-dranomasina dia makasitraka atsika rehetra zany zay mametraka fanontaniana isanandro mikasika ny fitsangatsangana zay hototsaitsika amin'ny faheniny volana febroary ho avy zao ary apetraka foana fa ny fanarahanareo ny fandaharana no azahoana ny fanazavana sy ny toromarika rehetra mifandraiky amin'izay fitsangatsangana zay ka dia aza misaraka mihitsy amin'ny miara-manonja azahoanareo an'izay toromarika zay makasitraka amin'ny fiainoana ihany koa ny fandaharana tsy tapaka naizanaiza toerana misy anareo rehetra dia zay aloha zany ny ataontsika hoe mikasika ny fikarakarana fa amaranako ny fandraisam-pitenenako dia manindry kely an'ilay fanazavana mikasika ny mpampianatra FRAM zay manao antso mafy mihitsy amin'izao fotoana zao satria dia tsy mety tonga lay fanampiana ho an'ireo mpampianatra FRAM izay tsy non sub zany lay tsy subventionné satria tsy mandray vola mihitsy izy ireo nefa izy tsy maintsy mampianatra ohatran'izay koa ny presco zay tena mitabataba mafy mihitsy fa tsy maintsy miasa nefa dia 0 ariary zareo hatreto ka dia averina indray zany ny afatra ho anareo aniva ministeran'ny fanabeazam-pirenena mikasika an'ireto mpampianatra FRAM reto fa tena mikaikaika mafy izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisiny zay fanampiana noho ny fandraisana an'le fanapa-kevitra hoe tsy mandoha vola ny ray aman-dren'ny mpianatra dia tsy misy vola raisina zany ireo mpampianatra ireo ka dia jereo ny vahaolana mikasika an'izay aty amin'ny faritany dia mahazo tsara n'izay fitarainany rehetra zay satria tena hoe mifandray vatana amin'ireo mpampianatra ireo hoe mibady ireo andriamatoa sombam-boaka izay etaetanay zay mba taitairo le ministera ahafantatra ny fahorinay ary arehan'izany etaetanay zany satria dia miaina ao anatin'ny mpasahirana tanteraka zay amin'izao fotoana izao ny vary tsy misy ny zavatra rehetrarehetra miakatra ny vidiny zahay mananjanaka mampianajanaka koa ohatran'ny olon-drehetra misy ny manano tena aminay de tena sahirana mikasika an'izay mino aho fa mipaka any amin'ny tompona ndraiky tsy onivo ministera fanabeazam-pirenena izay afatra avy amin'ny mpampianatra FRAM izay de zay ihany koa ny mamarana ny fandraisako fitenenana amin'izao maraina zao fa dia averiko aminareo ao amin'ny ekipa miara-manonja rehetra ao amin'ny studio nosopatrana ny antenne ary dia mirary tontolo any sambatra ho antsika rehetra samby io tain'Andriamanitra dia isorana ny namana député fidèle zay mamita hiraka ny lavitra any ary miombo-po tanteraka aminareo rehetra zay amin'ny zavatra zay atao ihany koa manatitra ny fiarabanantsika rehetra indray amin'ity fandaharana miara-manonja ity ary ny zavatra teny voalohany dia ny fanaovana kopakopa-tanana ianareo rehetrarehetra zay miaino amin'izao fotoana zao na ny télé ny radio na ny any amin'ny hainao manjery sy ny sisa any kopakopa-tanana manokana ho an'ity olona anankiray ity zay mampahery anay ary nitondra nyty tenin'Andriamanitra ity zay hoentina ny ekipa rehetra zay miatrika an'izao fandaharana izao ny sorana manokana ianao ary mafantatra le olona hoe iza nandefa nyty teny masina zay natao atsika rehetra ampahery atsika ty dia le teny voalaza nalefa ty teny ao anatin'ny soratra masina dia ao amin'ny asany apôstôly 20:5 izao no voalaza ao amin'ny anaran'ny tompo aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina
fa izao mombanao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ny tanany ity aho. Amen. Ho antsika rehetra zay ary isorana indrindra fa tsika manana ny tompo hatrany zay ianakinantsika ny zavatra rehetrarehetra, zavatra mitranga. Miresaka an'izany tsika satria eto amin'ity firenena ity dia misy olona zay mihevitra n'Andriamanitra tsy misy. Misy olona mieritreritra fa zan'Andriamanitra zany dia tsy manan-kery aminy. Ary tsika nefa maro ny kristianina, maro ny manana ny finoany misy anazy tsirairay matoky an'izay Andriamanitra izay. Ary Andriamanitra tsy sangisangina, Andriamanitra tsy anaovana ratsy, Andriamanitra tsy tenenana ratsy, fa fantatsika ny zavatra anjo amin'izay zavatra izay. Ka eo amin'izay lafiny izay no tiana hisariana ny saintsika rehetrarehetra satria marobe ianareo no nandefa mesazy any anatin'ny hainao manjery anatin'ny internet rehetrarehetra any. Dia misy ny marary, misy malahelo, misy ny vontofo, misy ny teny hoe tena efa tafahoatra izy ity. Ie, hitanay tokoa reny tao anatin'ny 4 andro zay, kanefa ny tao anatin'ny 2 andro maly sy androany dia tafahoatra tokoa le zavatra atao. Tafahoatra satria tsy resaka vie privé intsony le izy, fa resaka vatapaty indray moa zany ty resahany ty. Tafahoatra le zavatra ataonareo satria nareo mihevitra n'Andriamanitra tsy misy. Dia zay zavatra zay ny tsara resahana hoe Andriamanitra nge no manana ny aina, Andriamanitra ny tompony aina, tsy misy tompony aina tsika rehetrarehetra, ary ny fanahy tsy anareo fa ny tsirairay ny fanahy. Asakazaka zay tevaritra fanahy fa ny aina Andriamanitra no mametra ny antsika tsirairay. Ka izay resaka vatapaty zay no resahako eto iaho hoe vatapaty nanaovanareo any Flora Valomanana, vatapaty nanaovanareo any Flo Rajonary Mapianina. Zany hoe eto zany de vaky barara am'izay leo iza moa ny spécialité no spécialiste amin'ity resaka fanaovana vatapaty ity. Zany no sangisangy ratsy, ary tena tsy sangisangy tsony angamba ny azo resana zany fa tena fanozonana ny olona ho faty. Kanefa moa ny olona rehefa hozonana ho faty dia ela velona, fa le toe-tsaina mihitsy ny tiana hoentina ety. Satria raha nisy ny fotoana teny amin'ireny 13 mai tamin'ny 73 député reny, nisy ny filanjana vatapaty ny filoha teo aloha. Ary ny teny ny député tima fa tsy tafiditra tao anatin'iny izahay raha tsy nafantatra ny fisininy akory, fa dia samy taitra ary surpris daholo nahita ny zavatra nitranga. Zay zavatra zay no tohizina amin'izao fotoana zao, ary alefa any amin'ny Hainao Manjery any, alefa any amin'ny azafady, alefa any amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra any. Ny zavatra tiana tenena fotsiny dia izao hoe tafahoatra le zavatra ataonareo, ka rehefa tafahoatraoatra zao dia izao ary. Satria ny Flora Valomanana tsy anisany no mitarika an'ity resaka miara-manonja ty, andray ny andraikiny izy. Ary zay mampirisika mihitsy ny anaovana fitoriana, anaovana plainte any amin'ny cybercriminalité. Marina fa efa be deabe ny fitoriana zay natao tany amin'ny cybercriminalité zay tsy nivaly, kanefa ho hitantsika io ndray hatraiza indray fandraisana andraikitrareo amin'ny cybercriminalité io. Ho apetraka amin'ny fitoriana mikasika an'izany fanaovana ozana vatapaty sy fanasiana tandroka ny filoha teo amin'ny Flora Valomanana zany. Le teneninay hoe hianana zavatra ataonareo, reflet ny fiainanareo no avoakanareo any anatin'ireny tambajotra serasera reny. Ka ho hitantsika miantso ny ao amin'ny cybercriminalité zahay hoe ataovy ny asanareo ary aza manao 2 poids 2 mesures. Marina fa misy baiko zay miatra aminareo isanandro, misy baiko avy any amin'ny fafitondrana mpanatateraka, ka ho hitantsika eo zany. Dia ho hitantsika zay toy an'izay. Manaraka an'izay kosa dia manao antso avo ho aniza na ho aniza. Raha mbola malagasy ianao manana sotoavina malagasy, misy ny tena matoky an'Andriamanitra fa misy ny tsy matoky an'Andriamanitra, dia tadidio tsara fa tsy ny fanaovana an'ireny fanaratsiana sy ny tsisy farany reny akory no marina ny zavatra ataonareo. Tsy reny no ahafahanareo manamarina ny tenanareo, tsy reny no ahafahanareo mitazona ny fitondrana am-pelantananareo, tsy reny no ahafahanareo manakana anay tsy tena ato amin'ity radio miara-manonja ty, fa au contraire mampirisika anay kokoa reny zavatra ireny, mampirisika anay hiamafy, mampirisika anay hananay hery, mampirisika anay anao ny tokony ho ataonay indrindra fa fijoriana amin'izay fahamarinana zay. Ka antso ny manam-pahendrena no ataonay eto hoe ianareo zay mbola mieritreritra fa iendry azo anarina dia aza manohy an'ireny zavatra ohatr'ireny tsony, fa ny adala ihany akory, ny adala ihany no tsy azo anarina, dia rehefa adala moa izy akory atao fa dia aleo izy hitsinjaka ihany ary ampandiziny devoly isanandro. Toizina ao anatin'izay resaka zay ny resaka Hainao Manjery.
ny hainao manjery dia miresakytsika dia ny TVM sy ny RNM. Ny TVM sy ny RNM amin'izao fotoana zao dia lasa ohatran'ny mahazatra moa zany dia lasa fitaovam-piserasera ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra ny fanjakana ary indrindrandrindra fa anaovana ny riposte n'ity radio ty fandarina miara-manonja ity. Araky ny teneninay toy iaho hoe tadidio fa ny tantara nge verina foana e. Zavatra nitranga teo aloha na ny enjenany rehetra no averinareo amin'izao fotoana zao miakatra daholo zao olona rehetrarehetra tsy fantatra anarana zao ary misy koa ny tena fantatra anarana koa ary indrindrandrindra nahafantarana anazy dia ny tantarany ny maratsy azy ary le toetra zay enjena eo zao hoe manao toetra mboto zay nahafantarantsika andreny olona reny ny sasatsasany ary ny fomba fanao zay no averina dia manadiny fa efa manana fitondrana amin'izao fotoana zao fa pelatana fitondrana dia mbola manadiny fa tsy ho pelatana le fitondrana fa ohatrany misy ndraindray rehefa mijery an'ireny mivoaka ny anaty tele sy ny hainao manjery ny mpanohana fitondrana reny dia ohatrany mahatsiaro hoe ohatrany mpanohitra nge no mitondra n'ity fireneny ity e satria lasa mpanohitra no enjehana sy atao resaka isan'andro san'andro hoenjehana lasa manohitra mpanohitra ianareo ary mamevahana mpanohitra dia lasa zay tena matsiaro tena fa izay indreny lasa mitondra firenena midika an'izany tena tsy hainareo le zavatra dia ny anay tsotra fotsiny hoe rehefa tena tsy hay le izy dia miala daholo mametrah démission azandrasana esorony olona miala fotsiny dia zay fomba ny any amin'ny tany demokratika raha mieritreritra nareo fa fitondrana demokratika dia mametraka fialana rehefa tsy mahomby. Iza raha le olona resahana eto hoe mametra fialana na rehefa tsy mahomby, iza ny olona resahana hoe mbola manao fitondrana manao ohatrany taminy izy mbola tamin'ny fotoana tsy nahazo fahefana gaga antso be dia be no azonay misy député any atoko mpanohana mpitondra zay miakatra ny hainao manjery manao an'izao point de presse rehetrarehetra zao dia zao atao bloky ny mpitondra fanjakana zay efa niresahanay tetomaly fa ny fanamarina tiana tenena androany dia zao ianareo député niakatra plateau reny dia tadidio fa niantso anay daholo ny namanareo ny akamaroany namanareo fa dia efa manomboka mifaniliana aminareo fa ianareo teto Antananarivo any no natsona ary nasaina nanao bloky ny fitondram-panjakana tamin'ny hainao manjery. Rehefa ilainareo ny député any amin'ny faritra dia hainareo miantso azy ireo. Nisy député amin'ny faritra maro eto Antananarivo fa tsy napetsonareo fa hoe aleo zay Antananarivo any eto satria fa zany raha-pirenena dia raha Antananarivo raha ny député Antananarivo. Ny député ty matadidio tsara fa tsisy manavaka eto na avy Antananarivo izy na tsy Antananarivo satria zay toerana misy député ty manalany ty dia miray feo daholo ary miaraka manonja miaraka aminay fa ianareo manavaka ary gaka ry zahay fa na ny braomaritra raha misy tsy malala koa reny zavatra ataonareo reny fa dia zay le izy hoe ataony mpitondra fanjakana ny mpitondram-panatanteraka fitaovana ianareo dia manaiky tsy zay le izy manambany teny ianareo manambany ny olona mifidy anareo eto dia iteny manokana ny député Antananarivo renivohitra zay tao efa fantatra le fomba fiteny tsy voandroany zay kory ny mahafantatra ny toetra anareo reny fa ho an'le olona akoatra ny Antananarivo renivohitra atsimon-drano avara-drano atsimon-drano manokana resahana vava aza atao betsaka e tsika aza mitsapatsapa ny député Tim sy ny atao miara-manonja tsy sambany ianao kory no tsangana ohatrany fa efa nisy député Tahizy fa lasa korazana nanao ohatranao tamin'ny fotoan'androny aza misetrasetra fa sambany vao député dia aza misetrasetra teny ihany koa ho an'ny député Soavinandriana vehivavy ianao mahaiza mipetraka marina fa manana saika ianao fa mahaiza mipetraka fa efa hitanay ny zavatra nataonao tamin'ny nanaovanao ny président Ravalomana tamin'iny resaka tany fiangonana tany Soavinandriana iny ianao no fosotra natonga an'iny kanefa mifanajana mahasamby député dia tsy niteny izahay fa aza manao mihoatra tandremo aza tsika aza mifampitsapatsapa mihitsy ny député mbola tsy niresaka ny institution zahay teto araka efa tenena hoe ny principe sy ny etika na député tsy izay député miataky député ty amin'ny hainao manjery fa nanomboka ianareo dia mitady anay dia ho avy zay amin'ny angaty sy ny ariny toy izany koa ho an'ny Ragova ny Analamanga
aza ny député voafidim-bahoaka no tsapatsapaina somena lesona ianao nge rakova zany tsy ao anaty constitution zany gouverneur zany olom-botendry ianao chef de région any anatin'ny constitution de olom-bofidy fa nomena fahefana tsirariny tsy ara-dalàna ary nitoerina mihitsy hoe tsisy base légale nge zany resaka gouverneur zany tsy ianao no andeha tena hoe esorina ny immunité parlementaire anay menara aloha ny lalàna rehetrarehetra ampianaro ny namana zay mba nianatra fa tsy aty no teniteny sy andehanao reny fomba ohatr'ireny le tenena hoe fomba nareo tamin'ny 2009 no entinareo ny amin'ny ainao manjery sy ny ainao manjery manohana ny fanjakana mba nampiseho endrika anankiray tany amin'ny télé ravavy anankiray dia mba hoe olona mba mendrika satria hoe nazo fitondrana zay dia tsy maintsy miova ny fomba fihetsikay fa rehefa ohatr'ireny miverina ihany le miala le saritava dia miverina le izy aza ny député no kitikitihana na député mpanohitra na tsy député mpanohitra satria fantatrao tsara fa raha ohatra ka hoentina migony ny casserole traînenareo rehetrarehetra ke dia manana be deaibe zay fantatray zany ary zay efa miteny foana hoe be deaibe ny zavatra fantatray ato na ny fanaovana lalana ry fanaovana lalana tsy resaka fa tsy amin'iny ambodratrimy iny fotsiny lalana zay vita tena ke dia lalana makany amin'ny trano ray aman-dreninao lalana anaovanareo mianaka raly lalana zay ampiasainao vita zay rehetrarehetra zay inona ny lalana vita fitokotran'izay lalana bave tsy fampirerehany zany fa tsy famezana lesona koa fa tsika samy miantso ny olona mba samy ahalala ny tokony atao amin'ireny resaka zavatra atao anatin'ny Facebook reny fa rehefa miakatra radio miakatra télé sy radio koa mba hitady dio koa fa samy manana ny maizy anazy ny olona rehetra na mienina na miteny eto fa tsy zay akory no anaovana an'izao fandrahorana sy fanomezana lesona zao samy nareo mitady fitonirana efa nareo mandretra afo isanandro fa izahay rehefa nanonja dia aleo anonja iaraka aminay daholo ny olona rehetrarehetra zay no zavatra tiana tenenina mbola farany akoatran'izay resaka RNM sy TVM misy taratasy voaray aty amin'ny MBS aty zay mangataka fiarah-miasa andefasana ny émission tsy tompotrano ono émission ny TVM sy ny RNM io dia gaga izahay mangataka fiarah-miasa ianareo amin'ny TVM sy ny RNM ny ministry ny serasera mangataka fiarah-miasa amin'ny MBS marina fa tamin'ny fotoana ny état d'urgence sanitaire natao réquisition daholo ny ainao manjery rehetrarehetra dia tsy maintsy nieno ny vahoaka rehetrarehetra zay fandaharana zavatra voalazanareo tao amin'ny télé sy radio fa efa vita ny état d'urgence sanitaire vita ny réquisition ny reny ainao manjery reny manana ny safidiny ary manana ny ligne de conduite tsirairay ary manana ny indépendance ny radio tsirairay ny ainao manjery tsirairay fa eto ny zavatra tiana tenenina dia zao tsy mampaninina raha ohatra ka angataka fiarah-miasa ianareo fa ny anay tsy fiarah-miasa ny teneninay fa ny tena miexige ny ampiasan'ny opposition ny mpanohitra ny TVM sy ny RNM izahay tsy anareo menakafy tsy mpitondra fanjakana foana no mena sehatra sy vahanao aleo izahay hiditrao zay no efa nidivantsika tamin'ny fotoanandrony ary nidirana sy nanaovana teny mafy dridradrira fa zandragova zany nge tao tena nanao mafy sy tena namely mafy ny tompona andraikitra ny TVM sy RNM tamin'izany dia averiko ny tantara hoe ohatra ny nanaovanareo tamin'ireny no takinay hoe ameo sehatra ny mpanohitra ao amin'ny RNM sy TVM dia zay koa ny tambiny raha ohatra ka tianareo alefa ty amin'ny MBS ny fandaharany tianareo atao ao amin'ny TVM sy RNM le angatanareo fiarah-miasa dia alefaso any amin'ny RNM sy TVM koa ty fandaharana ty miara-manonja ty 50-50 zany hoe ty sinday io alefanay ny ianareo dia alefaso any koa ny anay vahoany vahoaka daholo zany hoany vahoaka ary tombontsoam-bahoaka daholo zany manaraka an'izay ao anatin'ny fampalalam-baovao ny Golden Gate tsy maintsy resantsika isanandro eto raha ny tatitra sy ny vaovao azonay avy any Afrika Atsimo dia andeha amin'ny 1er février zao amin'ny latsinainy zao ny procès mikasika ny fahazahoana an'ireo olona nitondra napiditra tsokosoko ny volamena tany Afrika Atsimo ny inculpation an'ireo olona reo moa zany dia misy infraction douanière fampidirana tsokosoko volamena zay volamena zavatra tsy azo ampidirina
atsokosoko any amin'ny firenena any Afrika Atsimo, fampidirana vola devise ihany koa, ary ny fanaovana an'izay manodidina an'izay rehetrarehetra zay no ary fanaovana faux usage de faux, satria taratasy faux sy fampiasana ny taratasy osoka anisany anenjehany any Afrika Atsimo anazy, satria nisy taratasy sandoka zay tratra zay nilazana fa volamena avy any Mali izy io, ka rehefa nizohina le izy dia niteny tany amin'ny firenena tany Mali fa tsy avy any Mali mihitsy io volamena io fa avy aty Madagasikara. Ary ny taratasy sy ny sonizy natao rehetra, ny taratasy rehetrarehetra navoakan'ireo olona, ireo passeur ireo zany dia hita fa sandoka ary mampiasa sandoka. Zany rehetrarehetra zany dia afahantsika miteny anty eto amin'ity radio Miaramanonja aty fa zava-doza no ataony eto firenena zay mikovrira olona mpanao ratsy ohatr'izany, satria tafiditra ao anatiny le tambajotra na mafia mpanondrana volamena tsokosoko eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Mbola profon'izany le lazantsika hoe ho avy andraiky io zany ireo avocat anankitelo malagasy andeha hiaro an'ireto olona mpanao ratsy reto. Dia zay, raha ohatra ka tsy tafiditra tao fitondram-panjakana, tsy misy tsy mandany vola akory na dia ariary ary andefasana avocat angataka an'le liberté sous caution sy mangataka ny analana andreo olona reo. Tsy nandany andro akory ty fitondram-panjakana ty, fa au contraire ny tokony ataony dia nanampy ny fitsarana any Afrika Atsimo, nameny élément rehetrarehetra ahafahana mitazona an'ireo olona reo, dia mamitatra amin'ny farany ny asa ny fitsarana, dia any vao miteny amin'izay hoe angatahana eny extradition an'ireto olona rehetra rehefa tonga ny condamnation hoe migadra zao taona an-tranomaizina ary mandohonitra zao an-tranomaizina. Ny vola moa zany ny devise dia fantatra, reny devise reny tsy miverina any firenena zay ny alany fa tonga dia giazan'ny firenena ary lasan'le firenena matratra an'ireny vola devise reny. Ny volamena dia fantatritsika fa saripady zany, tsika tsy hiteny hoe zao no ataon'ny firenena any Afrika Atsimo na inona fa fantatritsika fotsiny dia hoe volamena, volan'ny malagasy, tokony iainan'ny malagasy, nanavitra ny fahisarana malagasy iny volamena iny. Ny eto Madagasikara kosa mikasika ny fitsarana zay ao mbola enquête préliminaire ao pôle anticorruption MPAC, mbola tsy misy mangirana lohatra eto azo lazaina, satria dia fantatra fa hoe mbola ao anatin'ny enquête manontolo ny ao MPAC, enquête préliminaire foana ny anarana anatin'ny enquête foana hatramin'izao mbola mitady zay tokony ho ataony dia migian'izany zay migadra aloha zany dia any amponjany aloha miandry zay fotoana anaovany enquête au fond, zany hoe fa azafady zay afahany manao any enquête lava be ny atsipiriany amin'ny atsipiriany, fa mbola misy olona lazaina fa tadiavina. Anisan'izany le anaovan'ny zareo le mandat d'arrêt international zay efa any Afrika Atsimo, natahorana zany dia hitarazoka be io fitsarana io ary hiporira na dia hijaly any amin'ny fonja reny olona tazomina reny, indrindra fa ireo pirina kely, ireo mpiasa ny STA zay ny akabetsahany dia mpiasa zareo valo mianada dia ny roa ny telo amin'izay ihany tsy mpiasa ny STA. Reny pirina reny no migadra tena mampalahelo any amin'ireny fonja reny, fa eto moa zany dia hoe zay ny fitsarana aloha dia zay zany miandry zay fotoana ahafahany fafana vonjy maika raha omeny zany fitsarana zany na miandry zay fitsarana ihany koa. Ny farany zavatra tiana ho tenena eto dia averina etona ny resaka isanandro ty hoe hosamboriny ianareo anaovana arrestation. Zay koa eto ke dia efa miteny aminareo fa zay dia vonina koa fa eto zany sanatry mivavy so dia ifampisambosambotra eto tsika rehetrarehetra, fa ny zavatra hita dia zavatra tsapa niverina tamin'ny situation tamin'ny 2009 ny iainany vahoaka malagasy amin'izao. Lasa misy fifandrafina ary zava-doza zany ao amin'ny firenena, zava-doza satria lasa mifandrafi ny malagasy. Ina no mahatonga an'izany, ny fitondram-panjakana no mahatonga an'izany. Ianao filohan'ny repoblika tsy nametraka ny toeranao mafilohan'ny repoblika ianao, fa tonga dia hoe za filohan'ny olona ny fidena, ina mahatonga any amin'ny tenen'izany. Raha manao fitsindiam-paritra, impirimpiry moa no mahita zay manao kravaty ny antoko misy anao, kanefa filoham-pirenena mila neutralité, mampiseho ny neutralité hoe nalany ary tamin'ny antoko hafa ary dia mampiseho fa ho an'ny vahoaka malagasy. Nanao propagande nandritry ny taona dia ny lokony antoko no natao
zany rehetrarehetra zany tsy mampilamina ary mampanonja ny rehetra tsisy ny teny teto so fa misy an'reto ato amin'ny fandarana miara-manonja afaka ny teny an'izany fa matsiaro voariny ny olona satria voasolo vava eto amin'ity fandarana ity lava be ny zavatra tokony resahana mbola misy ny olona resahana fa na izany na tsy zany ara tsy maintsy taperina ihany aloha ny anjarako androany fa efa tonga eto ny namana mavitrika député ny namana maire Guy Maxime fa melohan'izay araky ny voalaza teo tonga eto ny namantsika avy any Atsimo Atsinanana zay tsisy tsy mahalala zany mpilaza zore zany tao amin'ny télévision tao amin'ny radio national malagasy tao amin'ny TVM sy RNM zany tsisy tsy nalalan'izany olona zany ary zany manaraka ny raharaha politika ny raharaha sosialy manaraka ny raharaha-pirenena manakambara be dia be izy tonga soa namana mpilaza ary amenanao ny fitenenana ary kopakopa tanana ho antsika rehetra any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny fa miaraka amintsika tao ny avantsika avany. Voalohany aloha dia miarahaba anareo ato amin'ny miara-manoza ary miarahaba koa ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandarana izao indrindra moa fa araka lazainao teo ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Za tokoa angamba moa ny malagasy maro sy dia vahiny loatra ny tarehiko fa mety mibesaka ihany kosa no gaga hoe oviana indray mpilaza Jore nanao fahinao kevitra amin'ny resaka politika satria mbola sy nanao an'izany mihitsy mbola sy mpikambana tamina toka hatramin'izay ka dia ity angamba le fomba fitenenana hoe mampiteny tsy fantatra ny zavatra misy iaina any eto Madagasikara dia hitondra an'izay feo avy any Atsimo Atsinanana zay ny vahoaka any Atsimo Atsinanana dia mitovy amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ihany amin'ny fiainana ny fahoriana izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Ny tiako tenenina manokana moa zany dia faritra Atsimo Atsinanana iny ohatra ny vahoaka malagasy manontolo izay valopolo isan-jato dia saika tantsaha dia ohatran'izay koa ny faritra Atsimo Atsinanana iny tamin'ny andro taloloha tany ataoko hoe 30 taona 70 taona dia isan'ny sangany tamin'ny famokarana ny faritra Atsimo Atsinanana amin'izao fotoan'izao dia mikorosofahana ary tatoato aza dia mitovitovy Madagasikara hoe lasa faharoan'ny farany raha oharina amin'ny région rehetrarehetra misy ato amin'ny faritra izy zao raha ny arkarena fahobe no jerena. Ny tena mahatonga ny any Atsimo Atsinanana zany amin'izao fotoan'izao hatahorana mihitsy mbola ilentika dia ity resaka rano ity tomany rano ny tansaha amin'izao fotoan'izao amin'iny faritra iny satria ireo lakan-drano rehetrarehetra izay namelona ny saha namelona ny tanimboly dia maty daholo ary mampalahelo fa tsy arenina zany mbola tsisy manarina ka amin'izao fotoan'izao ny vaovao eny farany satria mifandray foana any amin'ny faritra iny moa ny tena dia ny tansaha sy nidina ansaha intsony tsisy mamboly sony satria ny rano ambolena sy misy ny tanimbary maina ka izay angamba dia ataoko hoe sitonana lakolosy ihany izay mahatonga eto ny tena fa asoasy zany dia mety ho tafakatra amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny ny antsoina hoe kere satria ina moa ny hoanina na enitsika hoe nisy vary tonga tsara le vary tonga dia mba tokony ho jerena ihany koa hoe ahenika ve le vary satria ny zavatra ho isy koa zany zao dia mety sy ho resaka vary fanampiana isony zany no anahirana fa ny zavatra tena hoanina koatra ny vary zany mety anahirana eto satria ny hanikotrana zany mety ny rano daholo reny ka ny mampalahelo dia iny faritra Atsimo Atsinanana iny faritra be reny rano matoa afaka namboly ny olona hatramin'izay dia ny ampahany amin'io reny rano io ny sotonina anaovana kanaly anaovana barrage kely anaovana ny système d'irrigation taritina makany amin'ny tanimbary fa izay nefa amin'izao fotoan'izao araka nambarako teo zany tsy misy sony ka dia mampatahotra ihany azo atao sara nefa ny manangona an'ireo rano reo raha ohatra hoe anao système na grand travaux ohatra ny amin'ny firenena maro sika dia azo atao sara satria raha jerena ange mandeha any milliard de mètres cubes par heure ny verany amin'ny ranomasina fotsiny kanefa isika tomany rano eto Madagasikara ka lakolosy tonina ihany moa zany zao mba andraisana andraikitra ary adidiny tena koa amin'ny maha-olon-dehibe ny tena ny mampafatotra ny zavatra misy ihany ny fambolem-bary moa ndraisahan'io ny olona moa zany tratran'le fahoriana zany dia zembizembena daholo zay eritreretinao inona indray ary no atao
tao anatin'ny 10-20 taona zany niezaka namboly jorofo ndray ny olona mifaritra iny namboly vanily tato anatin'ny 5 taona vokatra tsara misy ny vanily any mifaritra iny saingy eo ndray le resaka sy fandriam-pahalemana nisy fandriam-pahalemana tompoka raha tanàn-dehibe Tananarivo sika io zany de ohatrany hoe milamindamin-drasy ihany fa any ambanivohitra izy io de isany anankiray sakana ihany koa amin'ny tsy mamparisika zany ny tansaha amboly satria namony amboleny mamboly izy androany ataoko hoe resaka vanily sika teo mbola manta ny vanily de voatery hotazana satria raha zay dia mpangalatra ny mangalatra azy na raha ohatra hoe efa matoy ny vanily ampidirinao any an-trano de ny aina ny manefatra satria angalarin'olona iny ary io sy vitany angalarin'ny fotsy mamon'olona ka zany daholo zany nisy tonana lakolosy eto mangorohoro miorohoro zany ny vahoaka tratra ny tisy fandriam-pahalemana aty ka dia za moa fa ohatrany hoe fa nisy namany ihany miteny teto na miteny amin'ny animazero hafa fa de manamafy ny zavatra misy amin'izay ihany manaraka an'izay moa zany fandresaka fampianarana zany teo za sy hiteny sy manao fanjakana misy niezaka misy ny zavatra atao kanefa kosa bazerena ihany koa hoe aiza ho aiza ny fomba tena ioriantiavana an'le action satria any zany zao de mbola misy besaka ny ankizy sy mianatra satria tsisy ny sekoly ianarana tafo sekoly tsy misy latabatra tsy misy dia indrindraindrindra koa moa tamin'ity taona aty de ombana manana zany le vaovao nentin'ny député fidèle Zarapiera teo momba n'le mpampianatra fram satria ny any koa zany de be mpampianatra fram zay sy mandray vola ka dia mafisina zany le voalaza teo hoe mba zereo re le mpampianatra fram fa mizaly de mizaly zay moa zany no anjara fitenenana tiako hoe resahana eto manodidina an'izay resaka anesimastana zay besaka ny zavatra azo resahana raha momba an'iny fa resaka fambolena moa zany resaka rano zany resaka sy fandriam-pahalemana ny tena makarary ny olona zany kaikaiky misy ny vahoaka am'izao fotoana zao dia zay zany no tiana nentina teto dia makasitraka sy makatelina ianareo eto amin'ny miara-manozy manararoatra avao zokibe ny fandalovanao entina amin'ny hoe nisy ny enquête parlementaire zay nataon'ny lolo Madagasikara iny tamin'ny farany teo makasika an'ilay azo ambara hoe génocide tany afarafangana farany teo iny akonay marina moa makasika anazy miala isenga mba sy tenitenena amin'ny fahatany satria za zany sy de manana information momba an'izy io fa aleo ngamba am'zany fa tsy haiko fa de miaino amin'ny radio ohatra ny ataon'olona ihany zany momba an'le génocide eka dia misaotra ny pilazazo re sika manaraka trany ny fandarana miara-manonjy tsika ary miara-manonjy tsika rehetra gimakisimakalaseny no mandray anjara ny fitenenana miarabantsika rehetra korabitsikany satria de tongetony zanakitsika avy any Atsimosinana any dia sy adino anareo vohipeno maly sy adino avao koa anareo vangaindrano fa dia anjaranareo zany andrany no arabaina etona fa makasitraky ny amin'ny fanarahanareo ny fandaharana satria dia lina tokoa ianareo isan'andro san'andro manaraka an'izany fandaharana zany de misaotra betsaka reo zobe fa da mendalana anao da soavadia avao koa eka zay no ela fa misy zavatra tiatsika mba hifanakalozana ihany amin'ny fomba fanao politika eto Madagasikara ny mpanohitra mivondrona ao anatin'izao miara-manonjy zao dia tsara no apetraka mazava fa miezaka ny mitondra ny fomba fanao politika vaovao eto Madagasikara izahay ianareo moa zay mitondra fanjakana am'izao fotoana zao dia manamafy manatitratitra ny amin'ny hoe mamely tsao manely lainga ny mpanohitra zany fomba fanao politika zany no anisany ijoronay ary ataonay mihitsy ho tableau de bord izay nolazana azy manoloana ny tsy fahatomombanana ara-pitantanana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenetsika tsara zany no alalan'ny rehetra ary fanamarihana tao aminareo fa tsy mirefarefa izahay manao politika fa mametraka ny fiainam-bahoaka mametraka ny raharam-bahoaka ho vaindondrara satria zany no fantatray fa lolarana afaka mitondra fitantanana mitombona sy mazava manabe ny malagasy rehetra amin'ny lafin'ny politika
io politika jilamboto nentinareo tamin'ny 2024 no aoka ho fantatrareo fa nampirefarefa ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara. Io fomba fanao politika kompisoroka noentinareo teto Madagasikara io no aoka ho fantatrareo fa nampilentika tanteraka ny fomba fanao politika teto Madagasikara ka nataonareo ny fomba rehetra na tamin'ny herisetra na tamin'ny fampiasana vola mba andresen-dahatra amin'ny malagasy fa ianareo no tena dadany sy katraka amin'ny fomba fanao politika. No resenareo lahatra amin'ny malagasy rehetra tamin'ny fomba mirentirenty fa ianareo dia hitondra fomba fanaovana politika vaovao ka tena makasika marina ny olom-pirenena. Rehefa vahana nefa ny raharaha 5 taona ny teteza mita dia mirentirenty ny zavatra sehonareo fa ny vokatra dia miiba ny arikarena malagasy. Ny vokatra dia fantatritsika tsara 12 000 conteneurs ny andramena na ondrana teto Madagasikara. 1,2 milliard de dollars ny volany malagasy na arena ambanin'ny tany na arena ambonin'ny tany na arena an-dranomasina navoakanareo teto Madagasikara. Izany no eritreretinareo fa fomba fanaovana politika mahomby. Zany nefa no mampantatsika ary mahatonga atsika ho faharoa melohan'ny farany. Misy sangisangy any anaty FB any efa firy alohan'ny farany moa tsika ndre matofilo dia nataon'ilay marika noentinareo tamin'ny 2024 efa faharoa alohan'ny farany Madagasikara. Zany ny vokatra 5 taona ny teteza mita 2 taona hitantananareo ao anatina fitantanana noekeniny rehetra fa nivoana tamin'ny fifidianana kanefa dia mahantra isika. Izahay tompoko fanamariana tao anareo ny mpanohitra dia manao politika ampaitsiny ankitso-po ary araky ny famakina ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena mahita zay fa tsy mandeha amin'ny laony ny fanaovana politika eto Madagasikara. Mahita zay fa tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanana ny volam-bahoaka eto Madagasikara. Mahita zay fa tsy mandeha amin'ny laony ny fitrandrahana ny harem-pirenena. Mahita zay fa tsy mandeha amin'ny laony ny raharaha-panjakana, ny raharaha sosialy, ny raharaha ekonomika. Meko ohatra anankiray ianareo. Ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ny République démocratique ny Congo Sylvestre Ilunga dia destitué tamin'ny alarobia lasa teo. Rehefa natsofoky ny solombavamboaka maro anisy ny motion de censure dia niditra tamina examen zany ary lany fa destitué lay Prime Ministre République démocratique ny Congo zany. Zany ny ohatra parlement, zany ny ohatra antenimera-pirenena anankiray firenena afrikaine mahasa mandray fanapahan-kevitra manoloana ny tsy fetezana ara-pitantanana ao amin'ny firenena. Inona no nahatonga ny motion de censure dia tsotra ny hoe échec répété, faute grave répété, incompétence notoire. Fangamotsy zany ny gouvernement tamin'ny tsay Christian am'izao tsika miteny zao fa tsy sahanareo solombavamboaka maro anisy zay nomeny ny vahoaka fahefana ny mametraka motion de censure ho an'ny tsay Christian. Raha tsy resaka afa-tsy ny fitantanana ny Covid-19 337 millions de dollars ny aide d'urgence tamin'ny nomeny ny FMI, 165 millions de dollars ny balance de paiement tamin'ny 2024. Ny CSI raha matosa ondra Rabenarivo dia nanatitantitra tamin'ny tatitra nataony amin'ny hoe ny atsasaky ny vola na nindramina na nomeny ny Banque mondiale ny FMI dia any ambalahana reo mpitondra. Zany ny échec ny Andriamatoa tsay Christian fa tsy sahanareo mandray fanapahan-kevitra solombavamboaka maro anisa afaka mametraka motion de censure ho azy. Tsy sahanareo tsotro zao
ny mametraka motion de censure ho an'io gouvernement io zay tsy naomby nandritry ny rotaona ny tantanana ny échec tamin'ny fifidianana 2024 mbola izy ny premier ministre lehibe ny gouvernement dia mazava fa ny doublon tsisy tsy miteny am'izao tsika miteny zao fa io doublon io dia andre matoto-tsay kristian efa ny interpellena tamin'izany vanim-potoana zany fa mbola lazainy fa tsy misy olana zany fa miroso amin'ny fifidianantsika nefa io ny vokany dia tsy sahanareo sombavambaoka mihevitra anareo fa maro anisa manoana amin'ny fanjakana no mandray an'izany fanapaha-kevitra zany zany mahatonga anay miteny za gimaksimany amin'e sombavambaoka milisy satria tsy manao afa-tsy zay teneniny patron fa nga zany ny fireneny Donald Trump dia nametrahany congrès républicaine sy démocrate examen ny antony dia tsotra marary amin'izy ireo ny fanisakitsahana demokrasia ny nidirany pomba ny Donald Trump to Capitole zany ny atao hoe politika tsy politika ny erisety zany fa politika mitodika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana raha ianareo solombavamboaka amin'ny Madagasikara IRT tonona anareo maro anisy dia mialatsiny fa ianareo no solombavambahoaka miaro zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny tsy mandeha amin'ny hitsiny fa dia ekenareo na dia mitondra amin'ny malagasy ao anatin'ny faharoa alohan'ny farany azy dia ekenareo tsy mampaninina anareo satria maninona ny tompontsoanareo no arovanareo mafy satria maninona ny any ambalahanareo no arovanareo mafy ny fitiavantenanareo no mamaika anareo manoloana ny fiainam-pireneny fa raha zay malagasy 5 tapitrisa na dia mikaikaika aza ny kere voalaza teo ny any atsimotsinanana am'izao tsika miteny zao sanatria indray hiverina mihinana viny olona sanatriavina nisy zany vanim-potoana zany nihinana viny tany atsimotsinanana satria tsy misy ny hanina hoanina dia faly am'izany nareo dia izay mpanohitra zay nitondra ny tsy fetezan-dra raha eto amin'ny firenena no enjehnareo teboka anankiray efa nitenenanay ny amin'ny rehefa nitondra fanjakana no manenjika amin'ny mpanohitra adika an'izay dia efa fanjakana tsy mahita ny lalakombany izy zay tsy mahita ny lalakalehany izy zay ary midona amin'ny rindrina izy amin'izay fotoana zay dikan'izany randra matosolombavambahoaka isany eo teto Antananarivo tsotra ny teninay eto amin'ny miara-manonja tsy anareo mihitsy no ampianatra anay ianareo dia solombavambahoaka tonga tamin'ny vanim-potoana tampoka solombavambahoaka kamakama solombavambahoaka mpiray petsapetsa tsisy tsy malala an'izany fa raha fotikevitra raha fomba fijery mahitsy sy mazava anarenana firenena raha fijoroana ho an'ny fitiavan-tanindrazana dia miala tsiny fa tsy anananareo zany izany tsy nanenina amin'izao tsika miteny zao nanoana nareo solombavambahoaka afaka misetrasitra nareo satria nareo moa zany zao no mitondra fa tsorona aminareo fa nanenina ny amin'izany fomba fanao politika no entinareo zany teto Madagasikara ny vahoaka malagasy nampitandrina moa ny prime ministre Tsay Christian tamin'ny ity herinandro ity rehefa namory ny OMC NAT zao ihany no izy ary ampitaina amin'ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernement raha lehilahy dia mahay mametra belana satria miiba raha ny tantananao ny gouvernement nandritry n'izay rotoana zay tsy ianao mihitsy no andeha ampitandrina anay fa ny fijoron'ny mpanohitra ao anatin'izao raharaha zao dia ny tsy fanekena ny firaisana tsikombakomba nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia enonsiavanay ny raharaha azay ianao dia tafiditra ao anatiny ny momba ny fanafarana fitaovam-piadiana antsokosoko teto Madagasikara ianao zany tompona andraikitra voalohany napiditra andreo fitaovan'ireny teto Madagasikara satria na dia natao azy ny communication verbale na dia nampahafantarina azy ianao fa misy an'izany eto andriamatoa prime ministre dia nampidirinao ihany satria tao anatin'ny herisetra eritreretinareo natao tamin'ny 2024 dia naminonandra malagasy indray raha resy tamin'ny fifidianana andriamatoa Rajoelina zany ny vakiny zany noho izany tsotra ny adevitra andriamatoa prime ministre zay no mampitandrana mametra fialana fa potika ny firenena resahana ny hoe incitation à la haine auprès du président de république no hanenjehana sy isamborana amin'ny mpanohitra miala tsiny
atsipy aminao andray matofilo atsainy fa tsy zahay no mampirisika ny olona tsy ho tianao ny olona mihitsy nefa tsy tianao itsony no ny fitaka sy ny laingalainga tao anatin'izay fitotoana ny tantanana nyty fireneny ty zay rehefa nandeha ny amerikanina moa de aingana izy makasika an'izany lafiny zany eo amin'ny lafiny fampalalama avao 35 000 ny lainga nataony Donald Trump tao anatiny efa taona ny tantanany tsy haiko ny ianao andre matofilo fa mety mbola ampanirak'olona tsika anisy ampanirakolona zay anisy hoe tamin'ny fotoana ianao be ny tanàna Antananarivo tamin'ny fotoana ianao filohan'ny tetezamita ary zao fotoana mahafilohan'ny republika anao zao ampanirakolona anisy hoe 4 000 lainga nataon'Andriamatoa filohan'ny republika dikan'izany ny olona ny tsy tianao fa tsy zay mampirisika azy tsy ho tianao satria io lainga ara-pitantanana ara-politika io no mahatonga ny olona tezitra aminao Andriamatoa filoha aloha zavany resaka vo miditra ny taona de manao fampelezakevitra anao ny amin'ny téléphérique anao ataotsika resahantsika ny Tanamasoandro resahantsika zao tsy misy programme maty-paika vo tsy elakory tamin'ny faran'ny taona dia nanome 5 semaines ianao ivoan'ny plan émergence de Madagascar entitra mihitsy ianao tamin'izay vanim-potoana zay ny hoe 10 herinandro nomeko anareo gouvernement fa mialatsiny Andriamatoa filoha fa mihoatra ny 10 herinandro zao a tsy homme d'état zany tsy tompona andraikitra zany tsy tompona andraikitra zany ka mialatsiny tsy zay ny miincité ny olona tsy ho tianao fa ny olona mihitsy nefa tsy tianao satria ao arina amin'ny mpanohitra am'izao tsika miteny zao a ny vahoaka malagasy tsy azonareo rebirebena ntsony ny vahoaka malagasy fa miaino izy manaraka amin'ny mpanohitra izy ary mijoro izy ny amin'ny tsy tia mety amin'ny tsony zao raha hitantanana ny fireneny zao noho izany ety ampamaranana de tsotra ny afatray etonivony miara-manonja zay ataonareo ataonay ny ataonay fa zahay de mandeha ankitso-po mandeha apaitsina ary tokana ihany ny tanjona ny voa amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana ny ametrahana politika mazava afahana mitantana amin'ny firenena ho an'ny tompontsoa iombonany 5 tapitrisy 2 faritra tsy misy tsy mikaikaiky 5 commune tsy misy mikaikaiky de zay koa ny ampitainay amin'ny Aragova za moa tsy miantso Ragova zany fa chef de région chef de région lehibe ny faritra ny fitsonanareo satria zay ny lalam-panorenana ary io fanitsakitsahanareo ny lalam-panorenana miverimberina io fanitsakitsahanareo ny lalàna io no tsy mamaky toerana ny fanjakana hoentinareo ultimaton io zao nataon'ny vahoaka malagasy tsy mety aminy de tsy mety aminy zany vahoaka ny aorinanay ary izy masomandity avelao ny vahoaka ny anapa-kevitra ny amin'ny hoaviny zay no ela tompoko lasy tompoko vavy amin'ny anjarako fa amafisiko eto fa ny teniteneninareo afa ny tany ny ataony ny tananareo afa ary zany mahatonga anay manitsikitsika ny amin'ny mametra felana Andriamatoa Prime Ministre mametra felana ny ministre ny finance satria hatramin'izao rehefa tsy mivoaka io raha Golden Gate io dia mialatsiny fa tompona andraikitra ary tsy afa miala am'izany ianareo ministre ny serasera ny teninao teny ambalambahoaka hafa ny teninao rehefa mitondra nga de manova toetsaina mihitsy ve ty fa efanty fa rehefa tonga ao nefa de bako avanao fotsiny zao ny RNM sy ny TVM am'izay tianao anaovana azy ministre ny angovo tompona andraikitra voalohany miaraka amin'ny PCA jirama mahatonga atsika tsy tafarina zay ny ela tompoko lasy tompoko vavy zay indray ny anjarako ny am'ty androany ty fantatsika moa fa dia ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay lany atao amin'ny boriboritany fahenina eto ihany koa izy manaraka azy eo ihany koa Andriamatoa Rasoa miaramanana Ertina zay fantatsika di Jaref tonga solay ya misaotra betsaka monsieur le maire Guy Maxime dia faly miarahaba atsika vahoaka malagasy zay manaraka nyzao miara-manonjy zao manerana ny nosy sy hatrany ampitan-dranomasina fifirena lehibe ary voninahitra ho ny tonga eto amin'ny radio miara-manonja zay iraka avy amin'ny antoko HVM ary ihany koa iraka avy any Fianarantsoa zay solotena ny Fianarantsoa am'izao
raha misy eto amin'ny firenena zao. Ny zavatra lehibe indrindra aloha voalohany namelabelatra teo moa ny namana Guy Maxime rehefa nilazalaza teo ihany koa ny député Anitra Razafimanantsoa makasika ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Zavatra misy voalohany aloha dia tsara tsy biany ny antoko-panohitra izay mivondrona ary mampiseho ny heriny sy ny tanjany izay miaraka amin'ireo vahoaka maro anisy no mamerina ny laniny sy amin'ny laoniny zany atao hoe hasin'ny politika zany eto Madagasikara satria antoko politika no miresaka. Za amin'izao tsika amin'ny teny zao mantsy dia fantatsika ny tantara nanomboka tany amin'ny 2010 dia nivolena teto ny fomba fanaovana politika baribara zay nambolena fifandrafisana amin'ny samy malagasy ka nakalana olona manokana ary efa nilazain'ny député teo makasika ny zavatra miverina amin'izao fotoana zao ary izay pratika izay niverina ihany koa taty amin'ny 2020 olona manokana koa no indraindraina ary tsy hitantsika taratra mihitsy eo amin'ny politika ao amin'le polity amin'ny teny anglisy izay sehatra fanaovana politika izay ina moa ny antoko mitondra amin'izao fotoana zao satria na eran'ny Madagasikara zany dia firy ny vahoaka mahafaty hoe antoko inona fa dia hoe miaraka amin'ny anarana izay tononony eo ary na leo olombity izay mety mandrafitra n'ilay antoko ara mba hanontaniana hoe ina moa ny idéolojian'ny antoko arahanareo nga mahafantatra n'izany akory izy, ina moa ny projet de société na ny drafitra fiarahamonina izay arahanareo nga mahafantatra n'izany akory izy. UEM no fantana zany UEM zany ane zavatra brillant foroporonina tany Paris ary indraindray aza mampalahelo satria lasa mihafa baraka reo expert malagasy izay nasehoseho tamin'izay fotoana zay ka manjary mampitehiteniteny hoe sao dia mba ireo expert mihahaka ary izy ity satria tamin'izany fotoana zany dia hoe efa vonona daholo ny expert ary tany Fianarantsoa aza dia nikabary teo amin'ny Devan Rex ny filoha tamin'izany fotoana zany hoe hanangana building tsika efa ao reo expert mpiara-miasa amiko ao anatin'ny fotoana fohy dia mavita amin'izao fotoana zao aiza ary le expert tao amin'ny débat entre deux tamin'izay fotoana zay koa dia niteny izy hoe efa vonona ny 9% membre de gouvernement natanteraka ny UEM samy nanaraka zay tsika fa hitantsika zany any amin'ny YouTube any fa amin'izao tsika miteny zao dia mahita fa andrakandrana ny zavatra misy politika inona zany satria hitatsika rehefa aveo monko tsy ny amin'ilay hoe politika mpanjakana na ilay polisia ao anatin'ny politika ampianarinay ianareo rehefa tsy mahay ianareo dia ampianarinay ny atao hoe politika satria tsy izy mihitsy ny hainy mpanelana fandaharana anankiray izay karamain'ny mpitondra ao amin'ny haino manjeriny tamin'ny omaly ny vahiny anana pastera anankiray dia hoe maniraka ny mpanao politika hiady zany miantso ny mpitondra sy ny mpanohitra hifampiresaka zany aiza rangaty misy andrzany ny mpanohitra zao no mampianatra atsika natao hoe débat d'idée tsy marina mihitsy ny filazana fa fanakorotanana fa ianareo ihany no mikorotana sy manakorotana satria rehefa miteny ny mpanohitra dia hoe fankahalany le hevitra razainay sy le marary ny vahoaka tantarainay ahitsio amin'ny alalan'ny asanareo raha ohatra ka mahay ianareo fa tsy volena fankalana sy fifandrafesan'ny samy malagasy le izy iny any lafin'ny politika zany resahako satria zava-dehibe ihany mantsy le zanan'izay satria zao ity fandarana miara-manonjy ity dia miaino nyity daholo hatramin'ny elakilatrano ary ny zava-dehibe dia miamiverina amin'ny fahalinana amin'ny politika zany ny vahoaka malagasy satria ny zana mihitsy ny viraviraina ilay politika dia lasa fandalana loko zay ma tsy ny zavatra nisy hoe mangamanga ny sary etsetra dia natao zay nandotona zany ary zay ny antony ijoroany antoko HVM zay nandala ihany koa nanaiky ny demokrasia na dia fantatsika azy zavatra nisy teto amin'ny firenena fa hatramin'izao moa zany dia any ny valiny enquête parlementaire moa zany makasika ny resaka doublon fa tantara ny tsara isika vahoaka ny tsara hoe lay 2,500,000 na lan'ny filohan'ny république mitoetra any ve zany 2,500,000 zany ary aiza ho aiza zay amin'izay fotoana zao zay ny makasika niny amin'ny akabeny fa isika rehetrarehetra ho any mahita fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny zao nanao nitatitra ny banque mondiale tamin'ny taona faraparan'ny taona 2020 dia niteny izy fa pire noho ny tamin'ny taona 2012 2014 ny zavatra misy atao amin'ny firenena amin'izao fotoana zao dia atsika zany ny tsara mandeha ve zao zavatra zao mandeha amin'ny laoniny ve zao ampirantiratina film sy 3D sy zao zavatra samihafa zao ny vahoaka fa tsy mitoka makany amin'ny filam-bahoaka le izy verina makany Fianarantsoa mako tsika satria niteny teo makasika an'ilay hoe ny kabary teo amin'ny Devan Rex nisy fotoana zany tao Fianarantsoa zao nisy ministra anankiray ny kabary teo ambany ny vohitra ny rabolibolo zany rabolibolo zany dia manana ny hasiny ao Fianarantsoa rehefa hanao fotsiny trano nangataka saosa dia omena ny andrabolibolo
tamin'izay dia nio ministra io dia niteny hoe tano amin'ny teny koa tamin'ny 2019 tamin'ny 2019 fa tsy maintsy vita alohan'ny farany taona 2019 ity trano ity 2021 tsika zao mahatsapa zany ianao raha matoa ministra zay nikabary an'izay fa mahalala ny tokony ataonao ianao satria sy ataotao fatany ny sodran'ireo ray aman-dreny tamin'ny nananganana io trano teo sy ny hasiny zany rabolibolo zany fa ianao moa ny tena tanina amin'ny teninao tonga avy any fianarasoa moa fa miandry ianao fianarasoa ry manimanina anao agnao moko tany fa nandingina tonga dia direct agnambala avao fa tonga avy fianarasoa fa fianarasoa sy azo pesipesoniny zany zay nanapirofo hoe efa nasehon'ny fianarasoa ly izy na dia teo azy ny halabatsy ny doublon fa amin'ny mpifidy ray hetsy voasoratra anarana dia 570 monja nalan'ny be ny tanàna zay mitondra ny lokonareo tamin'ny fampiratiana ny anarany foloha tamin'izany fotoana zany fianarasoa efa tonga saina fianarasoa mahafantatra fa tao anatin'ny roa taona échantillon EPP anankiray ao fianarasoa mbola tsy vitatra amintsika miteny zao vao mieritrretina hoe hotokanana roa taona EPP anankiray nefany haute matsiatra raiky aby 90 commune zany EPP zany tokony isy an'izany isaky ny fokotany tsirairay zay misy 794 fokotany eo fianaratsoa amin'ny commune raiky amin'ny 90 nefany EPP anankiray zany mola zana hoe mahavita isika zavatra anankiray lehibe ihany koa anisan'ny nampanantenana sy ny hirahiraina tany fianaratsoa mahakasika ny porony manakara ary nanaovana velo rano aizao isika amin'izao fotoana zao ny asa ho an'ny tanora anisan'ny tanàna faritra mamola vola manam-pahaizana be indrindra eto Madagasikara ny fianaratsoa amin'ny alalan'ny université ny fianaratsoa tamin'ny andro ny HVM nananganana mihitsy azany zany institut teknôlôjika zay manome sehatra ny ireo produit de terroir zay mba ahafahan'ny tanora mitrandraka ny arenao aminy nampanantenana hoe isy orinasa zany mifandraiky amin'ireo sampampianarana zay ianaran'ny tanora fianaratsoa manalindreo aiza le izy amin'izao fotoana zao satria zay no entina nandotohana ny fitondrana teo aloha mba ahafahana maka ny fony olona amin'izao tsika miteny zao ihany koa dia natao hirahira moa zany teo ny mahakasika ny FCE mahafantatra zany voaka ny fianaratsoa satria miantoka ny toe-karena ao fianaratsoa ny porony manakara sy io FCE io dia mahafantatra tsika hoe mandeha amin'ny laoniny ve mihodina raha tokony ho izy ve fa nanaovana spectacle be ny fandraisana n'ilay loha masinina zay nilokona amin'ny loko zay amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao nakaiza moa zany le izy zay fantatra fa efa trany amin'ny fitondrana teo aloha nanaovana négociation an'izany loha masinina zany tsisy zavatra mandeha amin'ny laoniny raha mahakasika ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny ary io moa zany dia zay agny fianarasoa misy fomba fiteny hoe ny magnaiky raiksa rehefa nanao velorano ianao zany velorano zany tsy zavatra teniteneninao azy na récitation anankizy any amin'ny primaire na any amin'ny préscolaire hoe manao CNZR fotsiny fa rehefa nanaiky ianao zavatra tokony tanterahanao nefa tsy vitanao le izy tofoka ny vahoaka amin'izao tsika miteny zao neny zavatra nolazaina fanaovana velorano ny EM conseil des ministres zay fahefana fara tampiny any mpanatanteraka milaza ianao ny 6 janvier fa ho atolotra amin'ny 19 janvier lay PEM programme émergence Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpamasy vola ny herinandro ny monja ny 13 janvier dia miteny raina hoe ahemitra amin'ny fotoana manaraka fa mbola ifampidinika mpamasy vola zany hoe ny zavatra nanaovanao velorano mbola hangatanao any andafika fa sy mbola manana ny vahaolana ianao ary fantatrinao koa fa sy manaiky an'izany ny mpamasy vola dia velorano ina zany nataonao tamin'ny vahoaka zany hoe zavatra mitsingitingidina fotsiny zavatra brillant ary mahita zany na ny mpamasy vola hoe sy mitoka le izy nanasoka tana ny fisandratana 2030 amin'izany fotoana zany miara-mahafantatra ny eny rehetra fa tsika tsy nahatratra ny OMD 2000-2015 ny tanjo fampandrosoana ny taona rivo fahatelo ka nanomboka teo amin'ny 2015 dia niova sata teo amin'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny ODD dia ny 2015-2030 narafitra tamin'izany io tetika asa fisandratana 2030 io dia noasoasoana sy ny soketavana amin'izao tsika miteny zao nefany amin'ny ankapobeny dia ny négociation zay nataon'ny filora-jonana mampiana sy ny fitondrana HVM no mandeha ohatra fotsiny raha ny fianarasoa tsika zany programme défi zany mahakasika ny fizakany tena ara-tsakafo ny autosuffisance alimentaire ny fiahinan'ireo tatsazy marefo zany programme défi zany ange dia tanany HVM mety amin'izany fotoana zany ary antony zany mety natonga n'le ministre ny agriculture sy ny élevage ary ny pêche zay voatazo amin'izao fotoana zany satria dia taleta ao amin'ny fotoana fitondrana teo aloha zany zany ministre zany erana mahitsy zany nysoketana ihany koa hoe ny atoko HVM tsisy ilana azy tsy mahavita ninina raha ny fianarasoa reo député sy maire zay nisalotra ny loko orange fa tary fa ny akamaroan'ireo dia olona ny cravaty manga zany dia milaza fa ilaina na vita azy
ny olona teo aloha mba hahafana makatraikefa ianao tsy manana olona nefa milaza fa manana expert dia zay mahatonga ana miteny hoe le EM mifarany satria misy professeur betabety Madagasikara manam-pahaizana, misy PhD betabety Madagasikara manam-pahaizana, misy olona efa fotsifolo betabety mba consultena fa izy ireny fa lasa ilay expert mihahaka, ireo expert mihahaka zay moa le veriko fanalavanany ty MT amin'ny farany zay le zavatra misy dia mampalahelo tsy mandeha amin'ny laony zao firenena zao fampiasonana ny betsaka fandrebirebena rehefa manana ny avaly an'izany zavatra resana izany nareo zay ny lahana ianareo mpitondra fa rehefa tsy manana an'izay nareo fa ataonareo zay fankalana rehetrarehetra ty diabolisation ny fiarahamonina amin'ny akabeany fanaratsiana olona hatramina vatapaty fiainan'olona manokana rehefa tsy voafehinareo ny firenena dia aleo nareo manao orinasa any fa ny firenena tompoko tsy orinasa tsy fanananao satria tsy volanao manokana ny ampanodinana ny firenena fa nareo ary mbola velomin'ny vahoaka sy ny firenena dia marina le volaza teo hoe aleo malaza tena ny zavatra nataonareo ny mahana nareo sy atahoranareo tahaka ny zavatra nahazo ny fitondrana teo aloha tamin'ny 2018 tamin'ny resaka député 73 sy ny sisa dia lazainareo rehefa maneho hevitra ny olona dia fanakorontanana ny lalam-panorenana zay ny soroatanareo mihitsy ny hitsakitsanareo amin'izany hiatohan'ny lalam-panorenana ny fijoroana anohitra ara-demokratika ka ny fivondronany ny antoko zay mivondrona ho mpanohitra dia etohan'ny lalàna zany satria zany koa ny règle de la majorité. Zay angamba amin'ny ankapobeny ny intervention koa fa ny zava-dehibe dia mampafantarantsika malagasy hoe tsy mandeha amin'ny laon'ny intsony zao zavatra zao miverina any amin'ny andro talohantsika ilahibary zay tsy mahavita taona vary 5 kilao isan-kerinandro raha ankonana anankidimy dia vary hoanina androandro zany hoe vary ampitambazana zay vary fandatsana malagasy famerenana malagasy any amin'ny fahatrana lalina zay no hirahirana sy anaovana spectacle hoe misy vary be da be mitombaka eto firenena tsy izy zany fa mieritrereta isika rehetra. Ya faly miaraba indray ny vahoaka malagasy rehetra zay miaino ny miara-manoja sy mahita amin'ny fahitalavitra ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay any ampitan-dranomasina reto dia manao kopatanana manokana ho an'ny député bogosy Fidèle Larasarapera zay miasa mafy any amin'ny faritrany dia mankairanao rahalahy. Ny voalohanteny dia ankehitriny dia tsy manana repère ntsony ny vahoaka malagasy, tsy misy azo antenaina fa mandeha ila toy ny kirarony Bemina ao anatin'izay. Miady rery raha malagasy amin'izao fotoana izao atao ampimamba ny harem-pirenena mangahay tsy misy mpitondra manoro ny lalakale sy manampy ny vahoaka any amin'ny lalana zay tokony isorana ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy manana politika maharitra amin'ny fampandrosoana ny fitondrana, tsy manana politika matipaika fa zavatra miserana ary vonjy rano vaky no iainana amin'izao fotoana izao. Tena rava ny kolotsaina mahamalagasy, simba ny rafim-piarahamonina sy ny rafim-pisainana fahadiran'ovana ny valala-bemandry ankehitriny. Ny demokrasia moa zay heverina dia toy ny rafim-pisainana iombonana na atao hoe conscience collective zay tokony ampifandraisana amin'ny zava-misy sy ny kolotsaina ny fanatanterahana azy. Miara-mandray tanana ny mpitondra sy ny vahoaka amin'ny fampandrosoana ka tsy tokony atao tompotra amin'ny ono ny vahoaka amin'ny fijerena ny raharaha-pirenena. Koa raha fandrosoana no resahantsika ny atao hoe fampandrosoana aloha dia tsy maintsy miankina amin'ny atao hoe sotoavana, ary ny sotoavana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fiham-pihavanana, ny dinapokon'olona, ny valitanana ary ihany koa ny teny ifampiarana. Koa noho izany dia tokony hijoro isika anana amin'ny maizatsika amin'ny malagasy atsika
tahaka n'ireo firenena efa mandroso toy ny Chine sy Japon. Koa ny firenentsika dia tsy afaka ny androso mihitsy ny firenena amin'izao raha tsy manana ny maizy azy aloha, ary ny firenena sy ny vahoaka ao aminy dia tokony izy ihany nanome vahaolana ny ao anatiny. Raha ilaiko sarisary-tsaina izay teniko izay dia azo fehezina amin'izao hoe ny fitondrana ny firenena dia toy ny fikarakarana fiara. Fatarina aloha ny simba dia jerena avy eo ny piesy izay saza azy. Raha diosy avao ny simba dia tsy piesina sprinter akory no anamboarana azy. Raha katrelina ny simba dia tsy piesina Toyota V8 akory no anamboarana azy. Ary amin'ny firenentsika no simba dia sy mahantra tahaka izao dia tsy ny vahiny akory no afantatra ny olana eto amintsika, fa isika malagasy ihany no malala ny olana, isika ihany no malala ny vahaolana izay hoentintsika ampandrosoana ny firenentsika, fa izay ihany no ady gasy mba hoentina ampandrosoana lakile ny fombiazana eto Madagasikara. Ary isika dia tsy tokony vahiny ny baiko atsika, fa tsy ny sinoa mihitsy na ny karana na ny frantsay na ny arabo no ampandroso an'ity fireneny tia, fa isika malagasy no tokony andray tanana ao anatin'ny fiasankina sy ny fihavanana ao anatin'izay rehetra izay. Koa eto aho dia iresaka foy itodika manokana amin'ny resaka fambolena ny tatsaha izay maro anisa eto Madagasikara. Raisoako ohatra mitohaka amin'ny tendany izay hitako, ary tany atsaha amin'ny matatsaha mahita ny fahorian'ny tatsaha eo Ambohimanarina izay maro dia maro ny tatsaha 520 isan-jato. Dia tena mikolay ny tatsaha amin'izao fotoana izao. Ry commune urbaine Antananarivo ka mahazo ny Ambohimanarina io fa mahazo ny Antananarivo renivohitra rehetra izay tatsaha ao anatin'izay. Fa nahoana no tsy mahazo manavary eny amin'ny trottoir sy ny sisin'arabe ny tatsaha? Dia aiza ry izy no anavary? Efa zany ny enana andritra ny 70 taona aman-jato ny taona ny elakelan-trano betsaka eny Ambohimanarina tsy manana tokotany ny olona. Aiza no anaovana azy? Any amin'ny couloir ny tatatra maimbo, ny dalina maimbo, ny loto, tsy afaka ny commune urbaine Antananarivo. Dia izao zay tratra manahazany vary eny amin'ny trottoir zany dia mandoa amandy 1,500,000 na 300,000 ariary. Dia horariny ve zany? Zany ve ny lara-pahamehanana ho anareo ry commune urbaine Antananarivo? Nefa io vary io mba finanan'ny olona, io mba fidiram-bolan'ny olona, dia ataon'izany ve ny olona ao anatin'izy? Sady zavatra misirana nge ao anatin'ny herinandro na 10 andro, 12 andro na be indrindra ny fanazana vary, dia ataonareo an'izany ve? Nefa ny fahavitantena ara-tsakafo no tokony atao, ny politika ny vary no tokony atao, fa tsy mifanafarana vary. Fa zay ve ny vahaolana hoentinareo ao anatin'izay? Ary eto dia mitodika manokana ny commune urbaine Antananarivo. Tena mampimenareo ary tsy mahay mitantana mihitsy, satria ahoana ny procédure izay narahanareo nanaovana an'iny arrêté municipal 219/20 tamin'ny 12 mars 2020 iny e. Fa aiza le contenu le projet tsy nalefa tao amin'ny délibération izay lanina tokony laniny conseiller ny amondy ange no nalefa tao e. Fa ataonareo lomboty fotsiny le izy, zany anareo no mahay mitantana ao anatin'ity fireneny ity. Fa tsy zany lara-pahamena ry commune. Ataovy ny tatatra, ny lakan-drano, ny bassin, ny lalan-kely, ny lalana tsisy vitanareo zany, fa mamaika anareo dia hitsetitra ny vahoaka foana. Ny alika mivovoa alainareo hetra, ny tatsakely zay mamboly mametraka ny vary eny amin'ny trottoir, anganareo amandy ao anatin'le. Hoy za hoe tsy mahay mitantana nareo. Ny tranon'olona ravainareo, ny tranon'ny olona sahirana, dia mampanahilo izy hoe tena tsy mahay mitantana. Ary tena mahagaga hoe maire moa dia efa tsy misy fatana le izy, fa le mpiara-miasa aminy koa dia tsy misy zavatra ataony mihitsy, fa tena membotra ny commune amin'izao fotoana izao. Koa manao antso avo ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Fa nanina raha nanao an'izay nareo arrêté zay? Nanina raha mba nisy fampirarahana aloha ny firesahana amin'ireo tatsaha? Zany nge natao hoe mitondra e, alaina ny heviny, informena izy. Fa tsy tonga dia atao an'izao le izy. Koa dia mitena hoe mba jerevy ihany le tatsaha. Tsy ao anatin'izao crise sy ny famiana izao nanapahanareo an'izay fanapa-kevitra izay. Dia dinio tsara ny zavatra izay tokony ataonareo. Manarak'izay tsy maintsy teny kely amin'ity jiry sorany ity, ny délestage
eto Antananarivo tena mampikolay mihitsy amy ohatra zay hitako mihitsy zay monina any Ambohimanarina fa tena vao mainka aloza ny rano ny jiro eno amin'ny fokotany telo zao a de hotononiko tsara mihitsy Ambatolampy Avaratanàna Ambodro telo andro tsy misy rano zany ve de rano aiza le jirama aiza ny misy rany angovo ny fitondram-panjakana ao anatin'izay ary mbola miteny ana hoe aza terena ho tezitra sy rohatra eny an-dalambe ho any vahoaka nareo nge mahatonga an'izay raha isy zay fa raiso le andraikitra zay tokony ataonareo ao anatin'izay manarak'izay a dia hitodika amin'ny manokana ao a ho an'ny ministera ny filaminina mbahoaka na ny ministera ny sécurité ka publique misy zavatra tsy milamina ao anatin'io INSP io na ny fanofanana ny officier de police sy ny commissaire misy tatitra tonga aty aminay misy information tonga for ministre raiso andraikitra izy ty fa ny instructeur ao dia mampijaly mihoatra ny loha ary tena enjana mahazo andry zareo ao tsy misy tsony ny mahaolona aiza ny droit de l'homme ao anatin'izay ary ny eninay ary misy profo izany fa misy ny torana foana de vo miverina de toranina ary ny teniny reo instructeur reo de hoe midémission la isany fa rehefa tsy midémissionna de mifatany lesany no miala eto tsy rariny zany ataovy ny recoupement ry fanjakana hitodiky mangany amin'ny filoam-pirenena ny présidence zanakitsika reo e malagasy reo manina no atao an'izany miantso ny bianco androany miantso ny association ny miaro ny zon'olombelona sy ny any ivelany rehetra anaramaso an'io institut INSP io fa tena misy zavatra tsy milamina ao eninay koa zao fa hoe misy olona maty ao de afenina le izy fa manina no afenina misy zavatra tsy milamina ao lazaina fa insuffisance renale daholo ny mahazo ny olona ao ary ny tena nanao recoupement izahay ao anatin'izay dia hitanay ary taratra ao anatin'izay fa vao miala ny ao de vetivitety de miakatra ny lista d'attente misy point d'interrogation zany sao de misy kolokolo rea ka miantso a ny fitondram-panjakana maefa sy ny mandidina an'izay rehetra mba hanara-maso izay a fa misy zavatra tsy milamina ary mampaonena mahazo ny malagasy zay ohatra atsika zay mianatra ao amin'io zay manofana ny commissaire sy ny officier de police io ao anatin'ny ministera ny sécurité ika publique ihany de mametraka fanontena koa eto e ho an'ny ministra sy ny tompony andraikitra ao e fa ny dirikab ve no mitondra an'io ministère io e madame le dirikab fa izy daholo no misaozao sy manao zavatra ao satria zao rehefa ny fampitory ny talehan'ny communication rinarara kotomanga ny tory ny vady ministre ny communication Andria Tongarivo de maninona ny ao amin'ny barao ny Ramatoa Dirikaby no nataony enquête nga misy ambony lalàna eto e fa maninona raha ny amin'ny barao isin'ny rehetrarehetra no anaovana an'izany enquête zany tsisy miditra ny ziadinareo efa fantatra fa miady ianareo menakavy aferanareo iny efa mifampitorinareo fa le lalàna le de tokony atsainy ao anatin'le izy ary mampametra-panontaniana ary amin'izao hoe ianao talehan'ny kabinetra de ianao teo no tale tao amin'io sampam-pianarana teny ifaty io sao de misy tarazo tao e ka de miantso a ny fitondram-panjakana rehetra sy ny miaro ny zon'olombelona sy ny bianco rehetra zany a anara-maso an'io fa misy zavatra tsy milamina eo koa eo amin'ny fandriam-pahalemana zay tena mampikaikaika mihitsy eto Madagasikara ary eo a ny resaka polisy ao anatin'izay a ny gardiennage te fa fantatrao fa Andriamatoa ministre sy ny Andriamatoa premier ministre sy ny fitondram-panjakana fa matoa tsy ampy nge ny polisy de misy an'le gardiennage amin'ny alina de reo sinosy ny karana sy ny gasy manambola de any ny polisy miambana amin'ny alina dia tsy afaka miaro ny vahoaka sy ny olona sahira nefa ahoana ny asanareo nge de tokony miaro ny vahoaka rehetra nareo miaro ny fananany de raha zay fa tsy ampy ny polisy ao anatin'izay mba jereo zay fa tsy fanao zany ary misy zany a matombo teny fa taovy ny recoupement ry gouvernement ao amin'ny présidence fa misy zavatra tsy milamina ary zay mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara eo koa ny insécurité any ambany fohatrany ny gendarme tena vao maika zao betsaka ny asan-dahalo ny taxi borosy betabe ny mahazo andreny olo reny
maty lasa daholy a ny fananany rehetra de zany fe miasa ny seky efa tsy voafianao tsony a ny lemanao seky a ary anao efa misotro ronononge de maninona ry andre mato filoha andre mato prime ministre raha solona am'izay misy olona perinasanga eo gendarme tsy matoko gendarme ve misy olona oa mbola tanora afaka hitondran'zany fa olona efa misotro ronono olona efa tsy mahavita azy ve no atao ao anatin'izay fanontanina no apetrako a ary mila valiny zany a ao anatin'izay fa tena mijaly vahoaka am'ty resaka tsy fandripahalemana ty ny amananako ny teny koa dia eto koa dia tsy misy pijery mihitsy hitodika amin'ny ministère ny fonction publique reto inspecteur de travail sy ny contrôleur de travail mahony eny efa 2 mois zao ndreo no grevy de tsy misy mpiaino fa maninony mba manana maizy azy nge izy ireo efa 5 taona zay nangatahana izy ireo zany statut particulier ny satany manokana anisy ireo zany maninona raha omena sortaony anamy mangere olo reo catégorie 8 maninona ny sortant reo zany ny anamy eo sala amin'ny administrateur civil manana ny statut particulier nefa ny inspecteur de travail mitovy am'ireo ihany tsy omenao an'izany fa zany fédéraliny fa misy asa mandinga ato raha tsy misy an'izy ireo aza manao 2 poids 2 mesure fa mba jerevo fa olona nianatra reny a olona manam-pahaizany reny a de tokony hojerevanareo akaiky ao anatin'izay ny feany no tiako tenenina ao anatin'izay de ho anareo mpitondra rehetra reo nareo mpitondra mpanatanteraka amin'ny mahasolom-bavambahoaka de hoy aho hoe ny vahoaka nge no nametraka ny mpitondra eo ary tadideo fa ny vahoaka no manala anao eo tsisy mpitondra maharitra mandrakizay zany eto tany mbola tsisy nahavitan'izany ka ny tiako tenenina hoe raha teo mamioditra anao eo amin'ny vahoaka rehefa miala eo nge anao de verina ty amin'ny vahoaka ihany manaova ny soa manaova ny tsara ao anatin'izay tsy revi ny vahoaka tsy njovy izy ireo eno ny mpanohatra fa malagasy tahaka kanareo reo ary ny tiana itonge de ny fampanotrona an'ty Madagasikara ty ary jereo le sotoavitsika mahamalagasy zay ndresako tany amboalohany fefa tsy misy ajantsony tsisy valeorantsony nefa io ny antoko ny fampanotrona sy ny fifanajana eo amintsika fa de rariny ve hoe filoam-pirenena maro karavalo manana vatapato oatra reny ve no ataonareo ao anatin'le izy misy tandroka mahonena nge zany efa tsy fiainana gasy tsony zany ao anatin'le izy ka hoy zay hoe mba jereo ihany mananjanaka tsika manataranaka ao anatin'izay rehetra zay a koa dia mirary soa atsika rehetra fa dia omeko ny namana fanirindray a ny ainoy ny resaka misaotra ny solombavimbôka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tamy fahenina atsika ary matoditoditso andre mampandry ny tondra an'izay fanazavana zay tato anatiny miara-manonja izay rehefa miresaka repoblika moa isika dia ny demokrasia no fototra iorenany zany repoblika izany ary zany demokrasia zany a dia iainan'ny firenena ary apahombiazana zany a ny lafiny zany a fitantanana ny firenena zany ka izay resaka demokrasia zay no taratry ny adevitra rehetrarehetra zay noentina tena mpanombohany zao fanentanana ny miara-manonja izao zay nentin'ny solombavimbôka ianitra razafy-manatsony amin'ny hoe misy andraikitra zay tokony ho raisina ihany manoloana an'izany eo am'ireo karazana zay fanaovana fanimbazimbana olona zany satria de misy mampiasa an'izay demokrasia zay amin'ny lalandiso ny fanohanana ny fitondrana am'izao fotoana izao ary tsy izay nefa n'lay demokrasia zay noeverina fa ny edivana teny akanja raha ohatra ka nisy lay tolona natao tamin'ny taona 7 samy manamarika zay isika fa tsy izay le demokrasia hoe hitaky demokrasia ka ny demokrasia zay hanaovana karikaturana olona zay misy tandroka no ho atao ateoriny tsy demokrasia zay hanaovana izay mety hoe fanitriana olona ao anaty vatapaty zay na de nisy nanao zany tamy 2018 de mbola misy mamerina ndray zany am'izao fotoana izao satria zay le fomba ratsy heverina ihany fa anasokitana ny mpanoetra mpanotra am'izao fotoana izao izany anefa rava tamin'ny taona 1 inona na tonga ny Filoza Albert Piasonam zay napetraka ho rainy demokrasia satria de namela malalaka izy am'izay hoe ady hevitra ara-politika
ady hevitra amin'ny fitantanana amin'ny firenena ka na inona na inona tsy vidivikevitra dia mipetraka izay demokrasia zay. Afaka naneho hevitra teo atambarinandrina ny FNAE na amin'ny Fédération nationale des agents de l'État tamin'ny andro ny professeur Zafy Albert. Ary afaka naneho hevitra teo Ambohijatovo nanomboka tamin'ny taona 4 ny SFFF tamin'izany fotoanandro zany. Tao tompoky Lazermain Rakotondrainy, ny ministra Hervé Manatsoa, Blanday Razafimanjato, José André Nelson. Isaka-sabotsy ny faneho-kevitra teo amin'ny kianjana Ambohijatovo io, fa tsy voenao tonga tamin'ny 7 no nametraka an'izany kianjany demokrasia. Fefantsokafana Zafy Albert zany. Ary tsarotsika tsara fa ny onjam-piao-pirenena taty amin'ny RNM dia navela malalaky ny rezima Zafy Albert nidirana Andriamatoa Didier Ratsiraka zay exilé politika tany ivelany niditra mivatana izy tamin'ny onjam-peo zay taty amin'ny toera mipanohitra ny rezima Zafy Albert Andriamatoa Didier Ratsiraka. Tahaka an'izany ihany koa nalalaka ny ady-hevitra teo anivon'ny antenimiram-pirenena ka nanisy ny volona parlementaire Z5 fa tsy nisy député nitsangana nanohana n'Andriamatoa Zafy Albert tany amin'ny NDD akory ka nitoroka rehefa nisy ny tsy fifankazahona hevitra teo amin'ireo solombavamboaka zay nanohana n'Andriamatoa président Zafy Albert io fahalasakoraza sy ireo solombavambahoaka zay mety nanohitra amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany tsy nisy nitoroko zany ka nitsangana ny solombavamboaka ohatra UNDD ka nilaza fa esory na mandraisandraikitra nareo bureau permanent ho an'ireo solombavamboaka mihetsiketsika ireo fa mitady anao empêchement tsisy anjany fa nalalaka ny ady-hevitra satria zany no niadivana teo amin'ny kianjany 13 tamin'ny 1 être président respect amin'ny parole donnée zay natao hoe président ka raha tsy mahatsapa-teny ianao fa mitazona ny teny nomenao dia tsy mbola filoha ianao zay fa eritrereto fa président par accident ianao na président par hasard ianao na par circonstance des choses na par la force des choses ma président anao. Ka raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao itsika zay nitolomanyireo namana tany amin'izany taona 2 zay nanomezantsika ohatra tamin'ny andro ny président Zafy Albert zay efa nahazona naneho hevitra teo amin'ny kianjana Ambohijatovo isaka-sabotsy ary misy mpiasa amin'ny RNM sy TVM tompoko maka ny feo sy maka ny sary teo Ambohijatovo mandefa izany isan-kerinandro satria zay nitolomany vahoaka ka rehetrrehetra anao fa anao 2009 fa tsisy ny demokrasia nanao 2018 anao talohan'izay 2016-2017 nanao MLE na ny liberté mouvement na liberté d'expression fa lazainao fa tsisy demokrasia fa aiza ny zava-misy amin'izao fotoana izao ampiasaina ny code de la communication amin'ny fomba eritreretina zay hipetahana amin'izay tsy mitovy hevitra angamba ary kitiana ny cybercriminalité zay mety mikitikitika na zay mety manao amin'izay fomba hafahafa zay mety mitodika makany mitondra fanjakana zay fa ataovy mitovy tatana amin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena eo amin'ny lafin'ny demokrasia tsy izany fampiarina amin'ny lalàna zany raha malala ny zavatra navoaka ny député Yanitra Razafimanatsoa teo tamin'ny sarin'ny président Ravalomanana dia raro ny ve zany ane tsy mila akoriny zany hoe mitaraina amin'ny mpanohitra fa ianareo mila mandray andraikitra tandrify anareo satria zay natao hoe mpitondra fanjakana tsy misy frontière eo anatrehan'ny dido raisina sy eo anatrehan'ny lalàna tokony raisina tsy misy frontière eo amin'ny fampiarana ny lalàna mba tsy isiny zay 2 poids 2 mesures zay ny firesahana an'izany dia tsy lazana any misy radio 2000 colline zay inona zao ny fahatana mahafaty resahan'ny faniry amin'izany ary inona ny ampitovinareo fa miara-manonja dia radio 2000 colline contexte samihafa zany ny tamin'ny 4 ny radio 2000 colline ny fiara-manidina nitondra ny Abiyarimana zay filoham-pirenena Rwandais no nipoka teny ambony teny tamin'ny alana complot narangotra ny oto hanenjika ny Tutsi fa nga misy resaka incitation à la haine tribale resahana eto toko ty zao ny resaka teo ny avy any Atsimatsinanana ny resaka teo ny avy any Fianaratsoa vao omaly no omaly ny avy any Toliara tonga teo ny sénateur Faberger tamin'ny herinandro niditra teto ny président Nkitana mpitarika ny serena Andriamatoa Tabera malalaka ho an'ny rehetra ty miara-manonja ity ary mampijoro ny rehetra zany
handray andraikitra sy miteny araky ny tandrifony. Inona ny incitation alainy tribal resanay am'zany? Inona ny ampitovinanay amin'ny radio de mille collines fa nga misy hotosototsy resany eto? Tsy mbola nyresaka foko zay. Considération c'est ingratitude ny resanay teto ho amin'ny fitantananareo fanjakana amin'ny fiainan'ny firenena. Tsy resaka tribalisme mihitsiny zany a, fa resaka considération zany. Zay nga nanao désinformation. Document nentina teto naseho tamitsika. Taoriana ny enquête nataon'ny parlementaire. Taoriana nyreo information samihafa. Investigation nentina teto. Information efa miparitaka amin'ny Facebook nyrelatena teto, nyrelaenay teto. Tsinona zao ny olana am'zany? Zay nga nanao ohatry ny radio de mille collines ka nanome toromarika hoe atsy miafy ny ray anina ka maka antsy be sy maka basy. Zangany nataon'ny radio de mille collines ka inona ny toviza miara manondra an'izany? Tsisy idira mivitsika amin'ny pétrole zany. Ka mba hahitsio ndraindray le fomba fiteny. Raha te hanasoketanay ianareo de ny piasanareo atovy tsara mifanaraka ny zava-misy. Zay zao vao niteny ny zava-misy any Mahajanga. Inonareo fomaly efa niazakazaka tamin'ny Mahajanga. Nanao aingana le kianjanareo. De ny rasireny vahoaka fa tsy kitika ny kianjanjao anao an'ny kianja fanaovana tenisy sy ny sisa. Satria anareo mieno ny miara-manonja. Ny zavatra resana amin'ny miara-manonja de mampiakatra nareo. Olona marobe mamono hafa. Miaino anareo. Ka raha radio de mille collines ny eritreretina ianareo, tsy réagir nareo par rapport ny zavatra ambarana eto amin'ity fandarana ity. Ka zay le démocratie ka. Rehefa malalaka ny fanehoan-kevitra dia samy mifampitsinjo ny andaniny sy ny ankilana. Fandraindray le izy tsy zay ny zavatra ataonareo. De vomaly zao nareo maneho hevitra, hafa ny resanareo tamin'ny Real TV ho an'le tompon'andraikitra nresaka an'izany. Fa miresaka indray nareo manao interview dia efa mitoditodika mandrangaranga endrika menasy anareo. Fa azo levena nge ny immunité. De anao inona zany dikan'izay? Isambotra. Ary zany koa nefa voizina any ambadika any. Ka vahoaka ny ao ambadikay. Tsy mahatsiaro tena irery zay raha mbola misy vahoaka meno an'ity miara-manonjy ity. Anaovana kopakopa tanana antsika raha Madagasikara. Ny information voarainay am'izao fotoan'izao de brouillena daholo. Ny faritra rehetrarehetra zay akana an'ity radio miara-manonja ity, miara-manonja ity. Na radio io, indrindra amin'ny tele sarotra ny azona azy. Fa zao mikariko hevitra isika vahoaka ka mijery am'izany amin'ny alalan'ny Facebook, manaraka am'izany amin'ny YouTube. À 22h du soir ny tenako mahazo message hoe tena aty zay vao mijery manaraka fa milay le izy, ary misy vondron'olona mitangorona eny akady vorobe eny manaraka an'izany. Ka efa tonga ao anatin'le olona le fa resendahatra tsy voasakanao zany, mare io, manonjanonjy io. Satria tsy mamorona zay. Fa ny vaovao misy ny tadiaviny vahoaka amin'ny akabeny. De tsy mahita ntsony nareo fihinana zavatra ataonareo. Attaque personnelle nataonareo. Zay ndrany kitika ny vie privée an'izy. Fa tsy toko ty ny vie privée an'ny olona ato amin'ny radio miara-manonja na ato amin'ny miara-manonja ny kitianareo. Fa de mametraka zay ao anatin'izay sagesse zay hoe avelao. Araky ny vakin'ny député Anitra Razafimanantsoa tao amin'ny asan'ny apôstôly zay. De hoentina iambavaka nareo. Zay raha teo matokony vahoaka zay mieno an'ity miara-manonja ity. Averintsika mazava zany fa mifototry ny firenena républicaine de ny démocratie. Ka raha mbola mametraka an'izay démocratie zay ho zava-dehibe nareo tamin'ny tolona anatrehanareo tamin'ny 2009 de ataovy ny respect amin'ny parole donnée. Satria filoham-pirenena, satria mpitondra fanjakana ianareo. Raha miterinareo fa atao 10 ny kilao amin'ny vary de ataovy 10 fa tsy manao miracle 1500 ariary 10 sy arivo nareo am'izao fotoan'izao. Raha miteninareo fa atao 10 sy 2 arivo ny litatry menaka tena kianja de ampidino are. Satria efa azonareo fahefana am'izao fotoan'izao. Mihevitra nareo fa élu démocratiquement. Zany ny atao hoe fitantanana amin'ny firenena. Ka zay angambana ny veritsika hoe mila voaray an'ireo mpitondra fanjakana tsara. Fa tsy démocratie ho amin'ny fahakalana akory, na démocratie ho amin'ny fanevatevana olona ny démocratie ajoro eto Madagasikara. Fa démocratie tena mametraka ho zava-dehibe ny fahasamihafany hevitra sy ny fahazony rehetrarehetra maneho hevitra mba ahafahana manitsy ny lalaka le. De nareo mpitondra manao ny anareo
anareo ny anareo fa izay aty amin'ny fanoherina manao ny anay de verinay fa adidy amanandraikitra zay angamba no azo everina fa fandraisam-pitenenako eto akaiketo ny solomabahoaka Madagasikara voavidy tamin'ny firaisana faefatra Emilien Rambosalama miarabanao Andriamatoa solomabahoaka eto Satsisa. Misaotra betsaka fanirina amin'ny fitenenana dia miaraba tsika rehetra miaino an'ity fandarana miara-manonja tia na eto atoerana zany na nivelany ary tsy adino ianareo zay vao nandefa tamin'ny finday teo hoe kasotsoka be aty Asada be aty aminay aty Akazo be de zara raha mahita ary liany Antanandava dia sahirakirana ihany de izy hoe zany fomba andreo amin'izao fotoana izao satria efa tsy hitantsony zay atao dia atao daholo ty resaka sabotage rehetrarehetra tia mba entina anabadona sy anebirebena atsika malagasy zay miara-manonja amin'izao fotoana izao satria efa tena tsy itsony le fiainana ary raha jerena dia misara babem-bahoaka amin'izao fotoana izao dia zara raha mihinana fany olombitsy izay mizara ny atao hoe ressource naturelle akaiky ny fitondrana no voky sy mibolangana ary miadana amin'izao fiainana zao. Manarak'izay dia efa voateny ny solombavambahoaka ianitra razafy manatsoa tao fa misy fanampiana kely fotsiny ny amin'ny tsy fahaizany ty mpitondro tia manao politika ary ny fanitsakitsahana ny lalàna. Ny fanitsakitsahana ny lalàna dia mazava be fa ty fanjakana ty zany no mahita hoe ny bâtiment administratif rehetrarehetra de lokona orange. Mandeha anao mitranondragova etsamboda de orange avy nga io anazy nga io an'ny RD nga io an'ny TGV no lokona orange. Mandeha anao Atsirabe tantanana Atsirabe de mahita lay complexe fanaovana fanatanjahantena zay nataon'ny fitondrana teo aloha zay efa voaloko mangamanga de lokona orange fa nga io anazy nga io vita titraminy. Zany zavatra kely tsotsotro zany de midika fa tsy mahay tatana mihitsy ny ty fitondrany tia fa zay hitany eo ary mahatsapa fa tsy mbola tena tiany olona izy zany de ohatra mbola manao propagandy any ka hoy izy hoe araky ny telo le namako tao ohatra ny filoham-pirenena fitondrana tahin'Andriamanitra nareo tonga tao fa tsy tena lanim-bahoakany ohatrany hoe tsara chance ka mba mieritrereta ihany fa samy miara-nianatra tato amin'ny les murs de voleur eto ka tsy anabarabaragazy eo nareo na anevitra malagasy io arary be fa nareo raha ariary be izakay efa mba ariary revatra na ariary folo aloha zavany resaka fa tsy eto ny fanabarabara eto. Manarak'izay koa efa voateny to ihany fa de hoy hoe mijaly malagasy amin'ty resaka jiro sorano ty tsy amerina ny telo le namako tao fa de tsotra be hoe oringa prime ministre oringa DG oringa ministre tsy voafehanareo tsony ty Jirama ty le DG any Jirama manao ny ataony nefa président de république amin'ny teny ere masom-bahoaka ery manasazy ny DG any Jirama de mbola mitehaka ihany nga DG any Jirama hoe mety zany fanazazina zany nga prime ministre efa voateny amin'ny ministre napetrany tao de tsy samy manala de iza hoe rehefa tsy samy manala de iza hoe tokony iona nareo telo mindrala de manala teny ny prime ministre ministre ny angovo ary ny DG any Jirama ho anao an'olo-kafa ny toerana fa tena mijaly ny vahoaka raha resaka jiro sorano. Izay ny amin'iny fa dia eto zany dia miteny andreto solombavambahoaka namako reto efa tena
fampirorona ao anatin'ny tambajora-tserasera ary asaina miomana misitsy ny député Tim amin'ny fiarovatena satria ono mandainga mamitaka ary manaratsy ny mpitondra fanjakana ka de miomany ianareo fa ho avy ny fisamborana ary miarovatena de zao de ozy aho hoe samy solom-bava-mbahoaka tsika eto tsy famelesina eto ary mahafantatra tsara ny zavatra tao koa amin'ny miaramila ny sotroronono a raha miresaka miaramila ny resahana ianao miresaka momban'ny miaramila de izy aho hoe tsy ao amin'ny toeranao zany fa any amin'ny toeranainao ianao miresaka de any amin'ny artistanao fa raha ny zavatra resahana momba miaramila de alao ary zao aloha zava-koa ny resaka fa tsy zany namorony na zany nandainga fa ny prime ministre am'izao fotoana zao azy tao amin'ny miaraka tamin'ny ministre ny fiarovam-pirenena zay efa nisotronono ka nialaka ny soloana no namoaka fa nefa nanao communication verbal momba ny zavatra roa fa tsy nenonareo ny teniny inona dikan'izany raitsy kombakombonareo amin'ny zavatra io ka tsy ny député Rambosalama mihitsy ny tenenina fa hoe mamoron-dainga fantatro ny zavatra ho teneniko ary efa vonina amin'izany a ny tenanay fa alao ho avy ny fiantsonana fisamborana de ho hitatsika eo a ny fandehany de lazaina fa hoe mandainga de hoy za hoe lainga amin'ny ahoany fa izy any tena mpandainga am'ty fitondrany ty eto am'ty firenena malagasy ty tsy anareo ve ny tena mandainga raha mandray ohatra fotsiny a taminandeha my propagande de ny teniny filoha am'izao fotoana zao fa hoe ataotsika alohan'ny komoro tsika fa raiky amby roapolo alohan tsika sindradraitra aizy tsika zao tsy aorianany komoro aorinany atsika zao e ary nefa nany angamy sambolany amin'ny komorianina amelomana ty malagasy ty za mivetsy lainga za mivetsy famitahana olona de lazaina fa hoe ny mpanohatra ihany no mahatonga an'izany de lazaina ihany ko fa hoe ary le olona nantan'ny fantanina nga DG-ny ORTM de hoe famaranana an'ty fasavasinareo mianaky ty dia hoe manaiky ve nareo fa zay tsy lany eo dia ekenareo lehibe amin'ny mpanohatra nanaiky ny filoha Marc-Ravalomanana manana fa rehefa raha lany izy a de ekeny fa ny filoha am'izao no lehibe amin'ny mpanohatra de ohatran'izay ko ny anankiray zao aiza inona ny zava-misy anaovana nyty lalàna tsy mamely rehetrarehetra ty de lasa indray misy hoe any amin'ny parlement zao tsy zany ny fanarana tam'le 2011-03 fa tokony filoha Marc-Ravalomanana no lehibe amin'ny mpanohatra nefa aizy izy zao tsy ekely le filoha am'izao de lasaina fa hoe zay no mandainga zay ny mpamitakolona manarak'izay ny MP moa de efa voateny tao fa tsy vita mihitsy mitondra an'ty ny fireneny ty efa tamin'ny volana novambra ny hoe ampidinina amin'ny vidim-bary aizy izy zao aty amin'ny farany volana janvier zay vao midina amin'ny vidim-bary ary amin'ny vidim-bary am'le mampime be fa ny vary le vary tsara tsy midina amin'ny vidiny fa re am'le vary mampime le vary sasana inenina no any no midina amin'ny vidiny ny problema rano efa misy de ho sasany inenina le vary nefa vary tsara indray mandehany de fa basy miditra anaty vilany ty sasany inenina aiza indray le olona kely mahita bidon enina atao homanina zany a anasana an'le vary de tokony mba eritreritra fa tsy mamely tsony ty zavatra ty nga ministry ny fandainganareo ty ihany de ministry ny atitany amin'ny resaka écran plat de tsy tahotra tsy endra fa hoe avy any amin'ny PNUD nga ministra samy teo amin'ny atin'ny administration ihany mahafantatra tsy eo na fiara-miasa am'ireny fa tsy anao mihitsy nampianatra ny momba ny procédure administrative fiara-miasa am'ireny amin'ny resaka coopération ka aza raisina eritreretina ho ariary be tsy malaly ninona ny olona fa ianareo any efa zatra manao an'io a dia mikropaka ary zatra mpamitakolona de io a no ataonareo hoe mandainga amin'ny mpanohatra mandainga amin'ny mpanohatra misy ny
serasera moa de tsy lazaina tsony amin'ny lainga de tsy voela de lazaina fa hoe mafy loatra le resaka fangalarana volamena ty satria chiffre ratsy matsy izy io tamin'ny volana avril 2018 député 73 ny tao de tya volamena 73 ny tao de efa mikorotana amin'ny fitondrana de io de lazaina hoe avy amin'ny malio hoe vokisana lainga indray le gasy ka ozy hoe mba mietrereto nareo ohatran'izay ko le anankiray le vol clandestin de ampitenena hoe vol clandestin nga général misotro ronono lehibe any gendarme asaina miteny de masaina mandainga de manao nefa zao a mitrango ihany ny lainga de ozy hoe tsy zahay mihitsy mimpandainga fa ny zavatra avy any aminareo a ny tenaneto de tereo no mandainga zahay satria ny teny eto fa mbola maro no iteny a fa dia hotoisako zay zavatra zay a amin'ny fotoana tongavako eto satria mbola misy reo namana anakiro zay manana zavatra tena mbola goavana ampitana amitsika ka dia misaotra nareo na mieno zay zavatra zay a ary miteny aminareo a raha misy azy ny sakatsakana sy ny sabotage madinidinika any a dia aza miala mieno ny radio miara-manoja fa dia omeko any bogosy erika avy eo ambotro manjaka no tompony vary ny fitenenana anilana dy fandarana miara-manonjy ty misaotra tompoko ia makasitra monsieur le député nameny fitenenana faly miarahaba hatrany atsika avoaka malagasy rehetra na manaraka tsy tapaka nyty fandarana ity tsy ho lava resaka tokoa ny tena satria efa akaiky de akaiky ny fotoana mandeha be ny lera noho ny famaroantsika androany satria nisy andreo vahiny izay omena sehatra malalaka mihitsy avy any amin'ny faritra voalohatiany somary nanaitra ireny diabolisation any anaty konty fako ireny ary tena mampalelo raha toe-tsaina malagasy no hoe tonga hatramindreny hoe fanozonan'olona ao anatina vatapaty tsy valapatra mihiny satria efa inona fa andray any ndraikiny ary ny tenin'ny maître Andry Razafimanantsoa teo izay tompony andraikitra tokony ianao an'izany fa nytiako sarina saintsika koa dia nitiny hoe ny fanasikotena ny solom-bava-bahoaka mialasiny fa misy vahoaka mifidy izy ireo ka nasanatry ny vava zay eritreretina atao amboletra izany fanalana ny immunité an'izany ny vahoaka amin'izao fotoana zao dia miamaro ary efa anapitrisany no miaino an'ity fandarana miara-manonjy ity ka eto raha ohatra ka ampitahoatra ny tompony andraikitra eto amin'ny miara-manonjy ny vahoaka malagasy inoko fa tsy izany satria raha fitsangatsangana aza atahoranareo satria izao zao efa miankiny amanalikisany no manohatra anaranao mino afa tsy hitsangamenatra akory izay na soketaina ho mpandainga azy arakaraky ny tenenana miara-manonjy zao mpandainga vao maika le olona be dia be miaino azy ka iza ny tena mandaika eto amin'ity firenena ity izay fotsiny no tiana tsindrina eto ny hoe isika vahoaka malagasy miaino an'izao aza manaiky voarebireby ny gazety ka ny hoe sao de zao na sao de zatsy tsia mahery hatrany ary mazoto mavitrika miaraka aminareo vahoaka malagasy hatrany ny ekipa miara-manonjy mbola be dia be ny zavatra tiana tenena fa efa mandeha izy amin'ny fotoana teo ny tiana marina fotsiny koa dia etony hoe noho ny tahotra ny radio miara-manonjy dia atao mihitsy ny sakatsakana rehetra ka ho anareo tsy mahita ny kanal saty satria tapahandrareo zany zao ny kanal saty tsy mahita ny any faritany ny radio dia zana mihitsy satria mikasoatsaoka be daholo ny hen'ny olona tsy mahakivy atsika zany fa endriky ny fahalemena zany fa tsy endriky ny mamafy azy akory fa endriky ny fahalemena zany fa isika no entana ny ifanentana vao maika aza miamafy ny fifanentanana mba hiaino hatrany hiaino tsy tapaka any zany fampitambavao eto amin'ny radio miara-manonjy izany omeko ny zokobe namana Andrenjato ny fitenenana anao fitenenana tompoko manantitra ny arahaba ny fandehan-daraha-pirenena dia efa hita fa mitongilana magaty amin'ny fanoherana ny feom-bahoaka amin'izao fotoana izao ary araka ny voalazan'ny artikla 5 ao amin'ny lalam-panorenana dia mazava fa la souveraineté appartient au peuple dia samy manaja an'izay tsika menakavy ary ny vahoaka no loharanom-pahefana eto Madagasikara ka aoka isika zany tsy andika vilana an'izay voarakitry ny lalam-panorenana izay ary rehefa ny lalam-panorenana no resahana dia samy minkohaka eo anatrehany izay lalàna fototra mampijoro ny republika eto Madagasikara izany isika menakavy ary tsy mimpanohatra ihany no anaja an'izany fa ny fitondrana indrindrindrindra ary rehefa tsy manaja an'izany ny fitondrana dia ho hitan'ny olonao
no anaovana n'io fanjakana io. Ny lalàna rehetra eto Madagasikara dia fantaritsika fa tokony hifantoka amin'ny tombontsom-bahoaka, tokony ho général, zany hoe mahafoaka ny akapobe-mbahoaka ny 250 farafaratsy ny ratsy hoe 100 ny vahoaka malagasy a dia tokony voasahana amin'izay fanapahan-kevitra rehetra raisiny ny fanjakana amin'ny alalan'ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Raha mandray fanapahan-kevitra zany ny fanjakana amintsika amin'ny teny izao, ny anafatra vary 15 000 tonnes na 16 000 tonnes eo dia tsy ambarany ny vidin'izany vary zany. Ohatrinona vidin'io vary io? Dia zany moa zany a fadiny mba miteny an'izany raha ity fanjakana ity. Fa tamin'ny vanim-potoana voalohany nanafatra izy dia ny sloka ilay mpitondra tenin'ny gouvernementa ary nilaza ny tetibidin'ilay vary 16 000 tonnes tamin'izany fotoana zany. Ny vidin'ny vary 16 000 tonnes nambaran'ny ministra tompon'andraikitra tamin'izany dia milaza fa 25 millions de dollars. Zany hoe ny vary ray tonnes zany na ny tonne métrique dia fantaritsika fefahatrany amin'ny 1500 dollars. Zany hoe ny 1 kilao amin'io zany a dia 9,000 ariary. Dia anaovana azafady a ny fepetra raisin'ny fanjakana tahakan'izany a dia fepetra tena mamoetra ary manimba ny fiainan'ny vahoaka iray manontolo. Raha hividy vary 9,000 ianao ny kilao a dia tokony eto Madagasikara dia mahita an'izany vary zany ianao. Ny eto Madagasikara nge ny mouvement an'ny vary eto Madagasikara ny tsy voafehy satria misy ny lalana ratsy maro de maro, ary izay lalana ratsy zay tokony ho jerentsika amin'ny fomba ahafahana manatanteraka ny fampitoviana volo ny vahoaka malagasy. Vary vidiana 9,000 ny kilao zay amatsiana ny vahoaka malagasy 5 kilao isa-tokatrano isan-kerinandro dia anaovana azafady a fa tsy zany ny zavatra takiny ty fireneny ity. Ny dikan'izay zany a dia tsy général, tsy fahobe, tsy mahafahobe ny fepetra rehetra raisin'ity fanjakana ity. Dia aminay zany a dia efa mandika ny lalàna ity fanjakana ity. Ka raha fanjakana mandika lalàna dia tsy mendrika akory ny andeha handray fanapahan-kevitra intsony eto amin'ny fiainan'ny firenena, ary tsy afaka mihitsy andeha nebanebaka ny solombavam-bahoaka voafidy aty amin'ny fanoherana, satria ny fanoherana dia arovany lalam-panorenana. Rehefa hanohatra zany ny mpanohatra dia tokony fanjakana io mihitsy ny mametraka ny balizy rehetra, ny fepetra rehetra ahafahana miaro izany hevitry ny fanoherana eto Madagasikara izany. Nefa moa tsy zany ny zavatra atao a, dia efa mandrangaranga zany ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa andeha hiditra makany amin'ny fanalana ny solombavam-bahoaka izay miteny amin'ny alalan'ny fanoherana. Ka rehefa tsy hain'ny mpanohatra ny miaro ny solombavam-bahoaka, tsy hain'ny solombavam-bahoaka ny fampiaro miaraka amin'ny mpanohatra, dia manjaka zany a ireo fanjakan'ireo. Ary rehefa tsy hain'ny vahoaka ny miaro ny mpanohatra sy ny solombavam-bahoaka dia io fanjakana io zany a no ampitondra ny taolam-be tsy mitapaka ho an'ny vahoaka malagasy a manomboka izao. Satria tena efa mazava zany ny eritreritreto fanjakany reto a fa raha voatohitohina fotsiny ny anaran'ny président république, ny président république nge ka mazava ny andraikiny miahy ny fampiononana atsakany sy andavany ny institution ny androm-panjakana rehetra eto Madagasikara, ka ny androm-panjakana eto Madagasikara no anaovana antso-jay tahaka ny nanaovana ny Sénat teo aloha, zao ndray hiditra makany amin'ny solombavam-bahoaka dia veriko fa tsy mendrika izany filohan'ny republika izany, satria izy indray ny manao entrave, lasa isatra frein ny fampiodonana atsakany sy andavany ny raharaha politika eto Madagasikara. Raharaha politika zao ataontsika izao, ary raharaha politika
miezakitsika ny ametraka ny maambonimbony kokoa izany atao hoe fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Miezaka mihitsy tsika tsy hanasoketa fa ny zavatra ataon'ny fanjakana rehetra nge tsy hoe malavorary fa mila fikororoana mba hahafahan'ny firenena miaina atsakany sy andavany. De rehefa misento ny olona, rehefa mahafantatra ny olona fa marina ny lazain'ny mpanohatra, de reo izy eo ampavady eo mirodorodo misoratra anarana andeha hifanatry tava ho tavan-drahalahy mandranitra ny tavan-drahalahy amin'ny fanoherana eto Madagasikara. Ko inona indray ary ny tokony ho problema amin'izany? Ianareo zany ny tokony hanitsy tena manoloana ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena, satria voalazan'ny constitution zany. Olona adala zany reo olona diaspora any andafy miantso ny miara-manonja milaza fa anotrina anareo zay amin'ny zavatra tokony atao amin'ny fitsangatsanganana. Ny olona rehetra avy any Dilambato milaza fa tena mety ny ataonareo zanaky ny firenena. De ahoana ary zany ny fomba ifampitsarana manoloana ny fifampitondrana ara-politika eto Madagasikara. Ambara zany fa tsy misy tokony ampitahotra ny vahoaka malagasy intsony amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, fa efa resy zany, efa tsy zany ntsony ny kilalao politika amin'izao fotoana izao. Fa ny kilalao politika amin'izao tsika amin'ny teny zao dia manao ny asany araky ny tandrify azy avy ny rehetra. Zay no atao hoe alternance démocratique, ny tambony zany rehetra zany. Ka rehefa mitavozavozonareo dia tsy mahamenatra nay mpanohatra mihitsy no milaza amin'ny kitsipo, milaza amin'ny vahoaka malagasy fa tsy mendrika ianareo fa ny toerana dia mitady olona. Ary izay no antony anaovana politika. Ny antony anaovana politika nge dia hitondra ny hevitra mba hahafahana manazava ny saim-bahoaka fa azo atao no mampivoatra na Madagasikara, fa tsy ity kompisoroka lavo ty, tsy ity hitsihitsin-dalana ataontsika mahazatra isan'andro ity no anaovana ny fomba ampivoarana ny Madagasikara. Tsy mampivoatra ny Madagasikara zany tompoko. Raha ohatra ianao ka andray lalàna dia laza ianao tsy misy zay, tsy manaoky trano an-trano. Manaoky trano an-trano nareo tompoko, satria farafahakeliny délit d'initié nanafoana ny TVA amin'ny gazy fandrehatra eto Madagasikara, satria rafozan'ny président ny république no lehibe mpikirakira ny gazy fandrehatra eto Madagasikara. Farafahakeliny zany délit d'initié. Fa raha voalazany lalam-pamonenana mbola sarotsarotra noho izany, satria ilay président ny république tsy manana tompontsoa ambony arovana afa-tsy ny tompontsoa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny maha-président ny république azy dia tsy tokony ianao an'izay lafiny zay. Averina foana zany fa ny lasantsy misy TVA 20 isan-jato, nefa ny carburant dia produit stratégique. Dia ahoana zany ny vahoaka malagasy 100 isan-jato zay mitakiditra any tsy tafavoaka amin'ny fiainan'ny ray manontolo, fa dia valin'ny fanjakana fotsiny hoe tany mena ve irehatra. Dia samy mionina, dia misy milaza an'izany amin'ny gazety an-tsoratra milaza mivoaka androany hoe dia mionina ary mahay mionina ny vahoaka malagasy fa korotany ny reto mpanohatra amin'ny alalan'ny miara-manonjy reto. Tsy lahatra amin'ny fahantrana tompoko. Tsy voazao zany ny resahana teto Madagasikara, fa ny mpitondra rehetra dia mametraka an'izany ho lahatra. Ohatry ny hoe fahatsonondra malagasy raha tratran-kere izy, ohatry ny hoe fahatsonondra malagasy raha tsy afaka mampianatra ny zanany izy, ohatry ny hoe fahatsonondra malagasy raha ohatra ka eny amin'ny tunnel izy mipetraka, ohatry ny hoe fahatsonondra malagasy raha ohatra ka tsy manana amidy izy raha tsy amin'ny vary mitsangana. Satria ny fihetsiky ny mpitondra rehetra dia mifanohatra amin'izany, tonga dia foanany fotsiny ny vary mitsangana eto Antananarivo, tonga dia ny vary mitsangana amin'izao fotoana izao raha mbola anaovan'ny olona bizina hoe zay olona te hitantana
ny vary mitsangana etsy Analakely dia izy ny lasa zay manamboatra n'io ny lasa tompony mitantana an'izany vary mitsangana zany. Vao zazakely 7 taona dia efa ninana teo amin'io vary mitsangana io, nianatra teto Antananarivo avy any ambanivohitra, ary fantatro ny dikan'io an'ny vahoaka sahirana eto Antananarivo sy manerana ny Madagasikara izay tonga eto Antananarivo mandalo eo amin'io vary mitsangana etsy Analakely io. Ka nahoana no atao an'izany ny raharaha, nahoana no misy olona sa mampanofa standy ho an'ny fahafahan'ny olona mba mitrevina ao anatin'ny toe-karenany eto Madagasikara, roa tapitrisa ariary no ampanofain'ny commune ny standy ahafahany mpamokatra malagasy mba mampiseho ny talentany sy mivarotra ny herintsandriny. Dia mampalahelo zany lafiny zavatra rehetrarehetra zany a manoloana ny fitantanana gaboraraka izay ataony ty fanjakany ty. Dia io fanjakany io zany no mandrahoana fa hisambotra amin'ny mpanohatra. Io fanjakany io no manelingelona ny vahoaka malagasy tsy hiditra makany anatina fahamarona amin'ny fahafantarana ny vaovao. Miara-manonja nge radio maromaro no mampita azy, televizion MBS no mampita azy amin'ny alalan'ny Canal 7, dia ny Canal 7 zay orinasam-bazaha dia hidiran'ny fanjakana ihany koa amin'ny fanelingelenana nyty miara-manonjy ity. Fa mafy be tahaka an'izy io mpitondra fanjakana io no afaka andeha hanelingelona ny vahoaka malagasy tahaka an'izany a manoloana ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena. Dia manao antsoavy izahay fa ny raharaha matoa misy zavatra mitranga eto amin'ity Madagasikara ity dia tsy ny mpanohatra ny avian'ny fanafitohinana, fa ianareo mpitondra fanjakan'ireo tsy mahazaka demokrasia. Tsy zakanareo natao hoe demokrasia dia io nareo a fa manao tao foana. Ny président ny république nge averiko ny teniko maly tsy voatery ahafantatra tany akibon-dreniny. Izany no antony hanomezana mpanolo-tsaina miisa 100 voalazany lalàna nge zany no an'ny président ny république. Fa maninona ny tsy misy afa-tsy tovovavy kely anankiray 2 taona no manjary lasa mitantana n'izany kabinet zany. Tsy manana problema amin'ilay tovovavy kely a, fa ny fiainan'ny firenena tompokoa mila background, mila lamosina be mihitsy ny atao hoe fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena. Jereo ny zava-misy any États-Unis satria any no misy fahefana vaovao vao miorina, administration vaovao tarihan'Andriamatoa Joe Biden. Tsy misy olona afaka membakavaka mihitsy any fa avy hatrany tonga dia mijery avy hatrany ny momba ny fiainan'ny vahoaka Amerikana 300 tapitrisa. Any antsika eto nga misy an'izany? Tsy misy an'izany. Ny olona misahana ny atao hoe kere any atsimo, orinasan'ny président ny république sy ny TGV, société fiarina no misahana ny kere any atsimo. Ary ny mahavarina dia manankilembenana lay lehibe MPAM eto Madagasikara miaraka amin'izany manao sonian'izany. Ary tahaka izany ihany koa ny association fity any amin'iny faritra Nosy sy iny faritra Androiny izay misahana ny fampanjariana ratsakafo. Averiko indray mandeha fa délai d'initié zany farafahakeliny, ary dia fanodikodonana ny raharaha eto Madagasikara zany mba hampiala ny maha-président ny république atsika menakavy an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Mbola manaiky an'izany ny olona hatreto fa ho avy ny rarahana doublon, ho avy ny fampidirana tsokosoko ny fitaovam-piadiana teto Madagasikara. Ka raha zany ny mahazatra anareo a dia tsy république ny tokony ho tantananareo, mihevera teninareo reo. Fa raha mbola mitoy izao zavatra atao eto Madagasikara zao a dia tsy tompona andraikitra amin'izay zavatra mitranga ny fanoerana eto Madagasikara. Alao zany azava, aza mandrangaranga ny fampitahorana basy amantafondrinareo
ny fampitahorana fonja famato manohatra ara-politika vonina ny setra ny zavatra rehetrretra mitrangy eto amin'ity Madagasikara ity araky ny fahitanareo foy ny zavatra ataonay eto amin'ity Madagasikara ity. Izay no amaranana nyty fandraisako fitenenana ity fa dia efa tapitra ny fandarantsika amintsika amin'ny teny zao dia amarana azy ny namana Rino. Eny ary izay no ela tombokilasy tombovavy raha tiana raha ny araka voatery tsy maintsy hisaraka satria misy ihany koa ny fotoana fanombohana sy ny famaranana. Amin'ny alatsanainy indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny fandarana mivantana zany iarahanareo amin'ireo mpamakafaka marobe tokoa ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa tombokilasy tombovavy samy tahin'Andriamanitra tompoko.